They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Volasonao atao fantatro zao ve nisy nitoka fa fantatro ve fakaiky zany volasonao atao nampamon'olona ary ianao nampamon'olona irigiriny ary ianao volasonao atao zany volasonao atao mitoka ny an-danitra volasonao ioarana ireo olona efa mivavaka hatramin'izay Sino ny loko ny vitany mbary parafiny maso andro miletiky maeleza ianao hatrakao milo evanjelo ny atsara ny laretiko ao anatiny mafy masehony anao niarebeny Fitanany tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga eto indray androany ato anatin'ny fotoam-bavaka indray sika isaky ny sabata tahaka an'izao dia faly indray marabantsika rehetra ny lalan'i Jesosy androany ary manonona indray ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amakivaky any anatin'ny tokantranontsika sy ny fiainantsika manontolo any amin'ny ankohonantsika tsirairay avy hatrany amin'ny zanakitsika sy ny vaditsika sy ny fiainantsika rehetra any ane amakivaky any mihitsiny izany fahasoavan'Andriamanitra sy fiadanan'Andriamanitra izany noho ny aminao izay tonga eto androany mety misy amin'ireny ankohonantsika ireny any ambadika any amin'izao fotoana izao tsy mitsahatra ohatranao tsy tonga eto tahaka anao hoe tena mitsahatra mitady an'Andriamanitra sy mivavaka tahaka an'izao fa tsy handiso anjara amin'izany reny ankohonanao ireny tsy handiso anjara azy Andriamanitra any amin'ny toerana misy azy any mety ao an-trano mety ao an-trano fa ho tsapany mihitsy hoe misy fiadanana midina anatin'izy ireny noho ny aminao izay tonga eto androany tahaka ny solitena tahaka ny Mosesy izay niakatra tena tendrombohitra Sinay tahaka ny Mosesy izay nitalao sy nandohalika tamin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely dia na dia Mosesy reny azy no nahita fity tamin'Andriamanitra dia mahavariana fa firenena iray manontolo afaka namindran'Andriamanitra fo satria Mosesy tena olona nitady an'Andriamanitra olona tena ankatoa an'Andriamanitra ary niaino an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra nanao ny sitrapon'Andriamanitra nanaraka an'Andriamanitra tamin'ny fiainany dia tahaka an'izany koa tsika ianao tonga eto eo androany tsy ianao rery no migoka an'izao sabata atrehanao izao fa ianao sy ny ankohonanao hatrany amin'ny asan'ny vadinao any hatrany amin'ny fianarany zanakao any amin'ny tontolonao rehetrarehetra any dia igoka ny fahatsaran'Andriamanitra satria misy olona eto aleloia tena jeren'Andriamanitra manokana mihitsy olona tia an'Andriamanitra mitodika amin'Andriamanitra sy mivavaka amin'Andriamanitra isan'andro aman'alina dia faly indray tsika tonga eto androany ary androany tena mirary atsika rehetra mihitsy indray hoe Jesosy io kasio indray izay tonga eto androany izay rehetra tonga izay rehetra mijery amin'izao fandaran'izao na ao aoriana na live en direct eto dia inotsika ry havana malala fa Andriamanitra momba an'izao fotoana izao ary manatrika eto Andriamanitra lany fotsiny ampiany ny fotoanantsika raha tsy inotsika fa manatrika antsika Andriamanitra fa ny finotsika fa eto Jesosy
dia ampidinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Tahaka ny andrem-by anankiray misintona ny fanatrihan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany, finoantsika izany hoe eto ianao Jesosy androany, tanatin'ny tokantranoko ianao androany. Midina mihitsy Jesosy mamainga anay amin'ity androany ity, dia ny finoanao Jesosy no ahafonjy anao. Miaraka hivavaka amin'izao fotoan'izao ariana, dia tsika hisaotra an'Andriamanitra indray androany. Hisaotra an'Andriamanitra tsika noho ny fahasoavana rehetra izay nomenantsika. Hisaotra an'Andriamanitra tsika ny an'ity andro androany ity indray izay mbola nomenantsika ary hafana malala. Hisaotra anao izay Jehovah-Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao. Jesosy malalo, voninahitra ny eo anao. Voninahitra reriany ilay izao fahatongavana eto izao androany Jesosy. Voninahitra ny anananao reriany ilay izao fivoriana masina ataonay eto izao androany satria dia ataonay amin'ny anaranao tokoa izy ity Jesosy malala. Araka ny teninao milaza fa raha misy rona telo naiza aminaiza miangona ny rona telo ianao. Amin'ny anarako dia eo afovoany ahy. Amin'ny anaranao tokoa Jesosy manaovanay an'izao fivoriam-bavaka izao androany. Any amin'ny toerana maro samihafa any Jesosy manaraka an'izao fotoan'izao Jehovah-Andriamanitra. Ny anaranao no asandratra eto. Tsy hanao zavatra amin'ny anaran'iza fa tsy ny anaranao izay eto androany Jehovah-Andriamanitra. Manatona ny seza fiandriananao izay satria avelanao anatona anao. Satria tsy sakananao satria tokony ho sakananao izay. Tsy afaka anatona anao izany izay Andriamanitra. Iza moa izay Jehovah no kasihan'ny tananao. Ilay tananao masina sy madio, ilay tananao mendrika, tapotroatra sy faratampony. No hikasika anay izay faran'izay maloko sy tsy mendrika sy tsinotsinona ireto Jehovah-Andriamanitra. Farak'izay tsy mendrika fotaka, maloto mandrevo. Misaotra anao izay fa tsy mba nanakana anay tsy hanatona anao ianao Andriamanitra. Afaka manatona anao izay amin'ny alala Jesosy Kristy tomponay, mpanjakanay, ilay efa nanolotra anay teo amin'ny azo fijaliana ho anay amin'ity androany ity. Ety am-piandohana Jesosy io, rakofy amin'ny ranao izay androany. Ny tsy fahamendrehana rehetra Jesosy malala. Ny tsy fahatanterahana rehetra Jesosy. Ny fahalotona rehetra Jesosy. Rakofy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao androany Andriamanitra. Fa olona tsy mendrika izahay. Olona tsinitsiny izahay. Tsy mendrika ny tehefan'izany tananao izany akory. Tsy mendrika an'izany hoe handray an'izany herinao izany akory Andriamanitra. Tsisy ninazonay atao eto. Raha tsy ny ranao Jesosy no mandrakotra ny hatrany atapon'ny dokatra ny ampaladia amin'ity androany ity. Tahaka ny fotoana verimaina ihany ny fotoananay eto Jehovah-Andriamanitra. Raha tsy manana ny foda masina izahay hidiranay eo amin'ny fanatrehanao dia ny rahan'i Jesosy androany. Jesosy malalo, atafio anay izy amin'ny ranao izany. Anatrika ny seza fiandriananao izay androany satria mba manana anjara amin'izany izay Jesosy. Diovatra anatin'ny fonesy ny saina lalina indrindra Andriamanitra. Aoka ny fampetipetena rehetra tsy ho hitanao eto. Esorina ongotana araka ny toriteninay tamin'ny herinandro. Fa ny hevitray no hevitra mampisaraka anay aminao. Mahatonga anao tsy mihaino. Jesosy, ety am-piandohana anao an'izao vavaka izao izahay. Ny helokay mihitsy aloha no mila esorina sy ilay vonona. Ny fahotanay ny mila alala ety aminay Andriamanitra. Fa izay rehetra ataonay eto androany dia mba horenao ao an-danitra ao. Na hideranao izahay. Na hanolotenao anao izay Andriamanitra. Hitsaokanao sy ankohoka eo anatrehanao izahay. Hiaino ny teninao izahay. Hiaino ny feonao izahay. Tsy mba feo avy eto an-tany no renesinay androany, fa feo avy any an-danitra Jehovah-Andriamanitra. Tsy mendrika nandray an'izany izahay. Raha tsy ny ranao no mikoriana ty anatinay Jesosy aho. Raha tsy voafela heloko izay Andriamanitra. Androany Andriamanitra anay tsara indrindra. Miondrika eto anatrehanao izay amin'izao fotoan'izao. Menkohaka eto anoloany ny seza fiandriananao lehibe sy masina mahery indrindra Jesosy. Eto ny ankofanay androany. Eto no ahitanay famelan-keloka. Eto no ahitanay fitsarana. Eto no ahitanay fanadiovana ny amin'ny fampetipetena rehetra. Eto no ahitanay fovavao sy fanahy vaovao. Eto Andriamanitra no atsapanay ny herinao androany. Misaotra anao izay Jesosy malala. Amin'ny fanetretena tanteraka mihitsy nanantonanay anao amin'izao fotoana androany izao.
o Jehovah-Andriamanitra. Izay Jesosy. Jesosy tsy manana lahatra eto anatrihanao izay nateray azy. Tsy misy Jehovah-Andriamanitra. Inona Andriamanitra mba azonay tenenina eo anatrihanao? Inona mba azonay lazaina Jehovah-Andriamanitra? Tsy misy tompo. Na dia ampahana fahamarinana faran'izay kely tsy manana izay Jesosy. Fa anananay kosa androany ny fahavononana araka izany irizay mihitsy hoe nefa voninahiny. Fahavononana anompona ao anatinay. Fahavononana anaraka anao ny ao anatinay. Fitiavana anao fotsiny ao anatinay Andriamanitra. Fa tsy manana ninninna lahatra eto anatrihanao izay. O Jehovah-Andriamanitra, soa ihany fa tsy nitady zavatra betsaka taminay ianao. Soa ihany Andriamanitra, fa tsy nitady ny fahamarinanay ianao. Voaniantso anay. Tsy nitady ny fahamendrehanay ianao Andriamanitra. Voaniantso anay, vao nifidy anay. Fa norofinao teny amin'ny rehetrarehetra teny. Norofinao teny amin'ny faharatsiana teny Andriamanitra. Rehefa tonga tao aminao, tsy nahafantatra anao angeny. Tsy nisy ninona hainay ny momba anao. Fa marina tokoa. Fa tahaka ny tanimanga teo anandrehan'ny mpanefy azay. Namboarinao tsikelikely teny. Nampianarinao niaraka taminao. Fa mandraky tiany androany ange Andriamanitra. Mbola tsy hainay foana ange niaraka aminao. Mbola tsy mendrika foana ange zay. Mbola tsy ohatranao zay.
manam-paniriana fotsiny araka nirana teo hiankina eo an-tratranao handeha mba ho tantaninao ny fiainana eto dia misaotra anao izay fa isan'andro ianao tsy te hijery ny faharatsianay manarina aminay ny fahamindram-ponao sy ny fahasoavanao. Misaotra indrindra Jesosy avaozindray ny fanahinay ato anatin'ity sabata ity, avaozindray Andriamanitra ny fitafim-panahinay hanao dingana indray izay ao aorianan'izao sabata izao Jehova mila ny fanavaozana avy aminao izay Andriamanitra. Amen. Tsika rehetra ravina manaraka tanteraka ao anatin'ny fiangonana isika hitentsika andrany. Amen. Mila fanavaozana. How can I wanna cheat you? Midina hamin fu Fangaini tu Masindi Midina etu Fangaini tu Masindi Midina etu Nia fanavaozana walimu Tiumbina ninawang babalimu Avira kwa vukula fiera kutalu Kaurunga uvama tera katwampu Nia fanavaozana walimu Nisana kufangati chanda Medina itu Sampai itu masih ninji Medina itu Bila sana kau sana mandi Tapi tangga kecerita bila sana kau sana Sedaput sana kau jentene Bila tangga kali Afela kwa vukuru fena kutandu Kamu lumbamu fama tera kapamu Bila sana kau sana mandi Bila sana kau sana ani Diurina minawang babali Afela kwa vukuru fena kutandu Kamu fama tera kapamu Kami mengatakan kebenaran dengan canasku. Kalau kau mereka mengaku yang Tuhan Fane masino mi dina tuniafu Fane masino mi dina tuniafu Aretu nefinoku Fane masino midina tuniafu Fane masino midina tuniafu Aretu ni finuku Fane masino mi dina tuniafu
Jesosy. Mila fanavaozana indray izay androany fanahy maso. Fantatra inge Jesosy fareraka izay raha tsy nahavaozinao Andriamanitra. Iza moa Jesosy mba hanome hery anay eto a? Iza mba afaka hampahery anay? Iza mba afaka hanome hery anay afa-tsy ianao? Havozy indray ny hery ao anatinay ahafahanay mandeha amin'ny herinandro ity Jesosy. Hazaveranao irerinay izay Jesosy malala. Havozy ny any anatin'ny fonay sy ny fanahinay ihany. Raha mitady hangatsika izay Andriamanitra, tsy manana afa-tsy ny afonao izay hanafananay. Tsy manana afa-tsy ny afonao izay hampirehitra anay. Ary eto ny avy-pitiavanay ianao fa izany no antoko no avinay Andriamanitra. Izany ny antoko ny fijoroanay Andriamanitra. Ny hafananay manompo anao. Mba tsy ho sanatria matimaty izay ka ho aloky ny vavanao Andriamanitra. Na ho sanatria mangatsiaka izay Jesosy. Androany, havozy ny heriny anatinay. Ao anatin'ity sabata ity indray Jesosy eo. Ahafahanay mandeha indray amin'ny herinandro io Andriamanitra. Hanana hery vaovao izay Jesosy. Hanana fanahy vaovao izay Jesosy eo. Miaraka aminao. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola mitehirizinao mandrak'ity ny androany. Misaotra anao izay Andriamanitra. Tonga amin'izao fa 40 taona tokoa Andriamanitra nitandremanay izao andro izao Jesosy. Nandalo teo avokoa Andriamanitra na ora-matra vatra Jesosy io. Na rivotra mifofofofo. Indraindray tahaka ny orana miaro. Kotroka mafy. No niseho teo amin'ny fiainanay. Fa betsaka koa nefa ny masoandro ny balika izay tena hoe nifalinay niaraka taminao. Misaotra anao fa na ny masoandro ny balika na ny orana mivatravatra na ny rivotra mifofofofo. Tsy navelanao alavo anay ireny. Fa mbola andreto izay Andriamanitra. Mbola andreto izay tonga eto androany. Jesosy fitiavanao izany. Fitiavanao rery ihany izany. Misy fotoana izay Andriamanitra. Tsy manana nizaniza mihitsy hitarainana. Tsy maintsy miandry anao. Betsaka loatra ny fotoana Andriamanitra. Ny anteranay taminao tao anatin'izay fotoana izay. Satria izay Andriamanitra. Te hanompo anao izahay. Tsy te hantehatra tamin'izaniza. Afa-tsy ianao rery ihany. Ka dia misy aza ireny zavatra sarotra izay nanovanay Jehovah Andriamanitra. Tanteraka tamin'ny epoka fa tsy manana afa-tsy ianao izahay. Fa misaotra anao. Tsy mbola nandiso fanantenana iny Andriamanitra. Tsy mbola namelanay io irery. Aleluia. Tahaka izany ihany koa izay rehetrarehetra izay tonga eto Andriamanitra. Tehirizo Andriamanitra. Aoka ho tafajoro hatramin'ny farany Andriamanitra.
Mangatam'Andriamanitra ianao Jesosy tehirizo ihandry ianao. Mahavariana angena fa ny Andriamanitra rehefa andrasantsika. Andriamanitra rehefa andrasantsika dia arak'izany izany mihitsy sady manohana antsika tsy ho lavo izy. Mampijoro antsika izy. Hoy tena Andriamanitra izay miandry an'i Jehovah dia handroso eny. Elatra ny akarany. Fa ny tena mahafinaritra koa rehefa namalala. Amin'ny ianao ilay miandry an'Andriamanitra iny. Mbola ianao ilay miandry aloha no hitan'ny olona rehetra. Dia samy afaka miteny izay teneniny daholo ny olona. Fa ny zavatra tena mahafinaritra rehefa tonga koa Andriamanitra maneho ny heriny aminao ka mamonjy anao, dia tsy avelan'Andriamanitra ho takona amin'ny olona ihany koa. Izao tontolo izao mahita, tsy maintsy mahita ny olona hoe io ilay Andriamanitra ny andrasandry zareo, io ilay Andriamanitra mitopoindry zareo. Haleluia! Miandrasan'Andriamanitra ianao, mifikira hatramin'ny farany ianao, fa tsy matanjoko tsika ravana malala. Avelao Andriamanitra hialo lalana ianao, mijoro foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, na inona zavatra mitranga. Fa tsy ianao, tsy herinao no mitazona anao. Raha ny herintsika ravana malala no nandehanantsika amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity,
efa helitsika reto no miverin-dalana izay manokana tena fahelany havana asoa ihany fa tsy herinay nijorona efa herin'Andriamanitra. Ianao koa androany raha hitenenao za Jesosy hijoro hatramin'ny farany aza miankina amin'ny herin'ny tenanao fa miankina amin'Andriamanitra ianao. Antsika androany hitene Jesosy malalo tamin'ny mafy ahy Jesosy tamin'ny mafy ahafahanao ahy tehirizo ahy hifikitra aminao. Driavana malala samy itsika rehetra mivavaka dia tena hoe Jesosy tehirizo aho. Misy fotoantsika driavana malala rehefa vao manomboka mivavaka itsika dia mahita fifaliantsika miaraka amin'Andriamanitra aloha ny amin'ny voalohany tena hoe
indray valom-bavaka be tsika tena miazonezina be manana fanantenana be tsika dia mifaly tsika dia mitsinjaka tsika dia mijoro vavolombelona dia teny hoe sotra Andriamanitra fa tena tahinao ny fiainako dia amin'intsika miteny daholo hoe Jesosy zaho nompo anao faniritsika foan'izany Andriamanitra taio foana ny fiainako fa hanompo anao foana misy fotoana eny an-dalana eny ka manamalana tsarokony izy anadahanankiray izay efa nivavaka izy dia tahina Andriamanitra be fiainana efa tonga taty amindrina nandalo hady izy zao zavatra mitenenina hoe Jesosy tsy mifanarahantsika no zavatra tsy zao no mifanarahana Jesosy rehefa tonga amin'izany ny olona dia nendray ny olona ny afana miova hevitra eny am-pandehanana eny ny olona afaka miova hevitra Andriamanitra koa tsy sarotiny ravana afaka miova hevitra daholin'ny olona arakaraka ny zavatra iainan'ny olona ilay tantany eto no hanomponina tsy hanompony an'Andriamanitra ravana za manokana misaotra an'Andriamanitra raha mbola eto izay mivady androany tsy mba anisan'ny olona miteny an'izany izay hoe tsy zao no mifanarahana Jesosy fa natamorana amin'izany mbola teny fa zao hoe Jesosy malalo teny izay mba zay hanompo anao misaotra anao izay Jesosy tsy zahay no mahery tsy zahay no mafy fa ianao no mifikitra anay ianao tsy namotsitra ny tananay hianjera misaotra Jehovah Andriamanitra halleluja Quizai mamini fu
Tsaroko rehefa namalala tamin'izany fotoana izany a torofahafolobela kely aminareo ahiko ampahelezako anareo amin'izany hoe tandremanay andro sabata zany tamin'izay voalohany indrindra mihitsy a mitandrina hoe andro sabata dia araka ny tenenina tao amin'ny fandarana maly rehefa ny aviteanay ny olona hoe ndao tongava mivavaka dia tonga izay mivady zavatra nafinaritra vao tonga atao fotsiny izay dia tena re mihitsy hoe nahazo hery izay tena nafinaritra be ny fotoam-bavaka tonga dia nahatsiaro mihitsy hoe misy Andriamanitra tena mikasika tena resy lahatra tena anatin'ny fonay tany izay hoe mamy izany fotoam-bavaka izany misaotra an'Andriamanitra mihitsy hoe Jesosy tena misaotra anao fa nataonao tonga tany izay na hery izay nivoaka tao rehefa nandeha avana ny fotoana dia zahako tamin'izany a mbola tsy niorona mbola voasambany mbola tsy tena hoe nanahoana fa vao nanomboka dia niasa ahako tamin'izany dia zahako ny asako a sabotsy mihitsy ny tena mandeha ny asako sabotsy mihitsy ny tena tsy maintsy miasa zahay fa ny andro hafa tsy maninona fa ny sabotsy tena tsy maintsy miasa satria be dia be ny client dia mbola niasa avana ny zavatra fataonay tamin'izany a mivadiko izany efa mandeha mamonjy fotoam-bavaka sabata foana satria efa nahita tsirony izy izay samy tahita tsirony fa za tsy maintsy niasa dia mandeha izy maraina be zay dia ateriny miasa vao maraina rehefa sabata ohatr'izao dia lasa izy mandeha mivavaka izy mandeha mivavaka any izany miasa dia tonga ny ariva dia lasa indray izy miverina makanahy avy mivavaka any izy izany dia izy mbola tsy maharitra mpariva ny andro be fa tsy maintsy makanahy indray izy dia miala lohany am-piangonana izy dia isaky ny tonga avy any izy a dia manontany anazy foana nanahoana ny fotoana tany dia izao foana ny teneny nafinaritra be mihitsy ozy izy dia zany efa tsy nanatrika satria za miasa dia henikana nanatiko any hoe dry nafinaritra ho azy zany sambatra ho anareo
nanatrika fotoam-bavaka. Dia tonga ny herin'iny dia ohatr'izany foana za zany tsy mbola nanatrika sabata mihitsy fa le vadiko nanatrika foana. Dia zany efa ny anatokana mangetaeta ihany fa le asako koa tsy foiko satria izay sady mbola tao anaty olana sitranay mba fidiram-bola dia tsy foiko koa le asako ary za tena tanakavanan'ny mpampiasana mihitsy ny tamin'izany satria nanana responsabilité ngezabe tao amin'le fiasananay za. Tsy azoko atao mihitsy zany tsy tonga rehefa sabata. Dia efa nandeha ny fotoana lavana malala volana vitsivitsy taty aoriana dia aika za ty nisy mitondram-bavaka ny am-piangonana any fa za zany tsy nahafantatra mihitsy. Atapitapika teo rehefa gaga be za akondray sabata maraina. Tonga avy any le patronanay miaraka tamin'ny vadiny dia tena nalahelo be mihitsy izy sady tomany izy no tena nalahelo dia teny hoe tsy afaka miasa tsontsika ozy izy. Tonga dia akatona ozy izy ny sosiete fa tsy mahazo miasa tsony alohantsika dia hoe fa ahoana misy olana ozy izy moa tsy miteny hoe inona ny tena olana fa resaka vola le izy resaka olana ara-bola zany. Dia gaga be daholo izay rehetrarehetra tao am-piasana tamin'izay dia samy tena nalahelo ary tena hoe Jesosy ahoana ary zany. Dia nakatona le fiasana dia inona ozy nareo tsy niasa tantsony tonga dia tsy niasa tsony dia ozy izy mantsana hoe atsoko ihany ozy izy nareo rehefa milaminy olana io. Eny ary fa mijanona kely alohantsika eny ary dia tena nalahelo ary afana tomany ary afana hoe tena ahoana ty mahazo anaty very asa indray anefa sitranay mba vola miditra. Dia rehefa very ny asa dia lasa indray aloha nandeha mivavaka rehefa sabata dia mahita fiany mahita tsiro ny tena hoe mahery fa ny saina mbola tsy mitombona ihany. Dia lasa indray rehefa natady asa hafa dia nahita asa hafa indray mbola nametraka CV indray tamina sosiete ao Ivato zay sosiete ngeza be zay le izy. Dia voaray tany indray ary avana malala dia vetivety kely tena angamba ny ahako nametraka dossier vao herinandro fotsiny dia efa natsony le chef tao hoe tongava ty. Dia nanonasa indray nakany dia voaray ny asa indray aho. Dia zao ny zavatra napetrako za zany efa nanomboka nivavaka amin'izay ahako ny sabata dia efa nahita fiana dia ozy hoe manjany zareo za hoa tsy miasa sabata satria le sosiete koa miasa sabata toy izy hoe zao ozy izy tsy manina ozy izy fa zao nefa ianao tsy maintsy makaty ihany ianao ozy izy sabata maraina amin'ny sivy satria ny raportinao nandritry ny herinandro ozy izy aterinao eto rehefa sabata maraina satria izay za vao mandray ny tatitry ny ankizy rehetrarehetra za amin'io manao commercial ny asako. Dia le produit amin'ny sosiete zany aparitaka dia ny karama tena tsara dia mbola mandray commission arakarak'izay varitra vitanao. Dia eny arao fa tsy manina ao za fa miainga maraina be zany zay dia manatitra le tatitra dia miala indray amin'ny sivy dia mandeha aingana makany am-piangonana zany hoe tsy maintsy tara foana indray zany mivavaka fa tsy afaka ho tonga aloha mihitsy fa dia hoe tonga fotsiny aloha. Dia efa zay ny zavatra mahafinaritra hoe any Ivato amin'ny asa any Ivato zany ny ainga makany asabotsina mehana mandeha moto izay mivady manatitra n'le tatitra any Ivato dia tonga any amin'ny sivy dia miresaka amin'ilay patronny eo hatramin'ny sivy sasany eo dia amin'ny sivy sasany vao miala any Ivato zay vao andeha hamonjy ny asabotsina mehana andeha hivavaka dia tara foana. Dia nefa zany natao ihany aloha le izy. Azao ny zavatra tena nahavariana ry havana Andriamanitra io avana rehefa hiasa tena mahavariana izy io. Rehefa nandeha miasa dia tokony mandray commission zay dia mandeha mifoana isan'andro mitady olona mitady sosiete hivarotana le produit zany dia tsy mety mahazo client mihitsy havana malala. Dia ny ankizy nefa mpiara-miasa amiko efa miteny daholo satria ny commission en dollara tamin'izany hoe zaho zao efa nahazo $10 ohatra hoe semaine dia efa $10 zao commission efa $20 zao dia za tsy mety mahazo mihitsy. Dia miainga maraina mandeha mitety sosiete manao izay fomba rehetra mba miezaka any ianao zany mampiasa ny fahaizanao miresaka fahaizanao miteny mba handresana lahatra ny olona fa tsy mety mahazo client mihitsy ary havana malala. Nandeha ny herinandro nandeha tapa-bolana nandeha ny telo herinandro nanomboka reraka nanomboka kiry aho hoe Jesosy tena tsy mety mihitsy angeza ny asako zany dia tsy mahazo olona mihitsy ny Jesosy. Ny olona nefa neto mitanisa commission
farandravana malala rehefa ela dia niteny tamin'ilay patronanay izay any Mauritiana zay ilay patronanay tia bianako izy na avariana dia niteny anazy zaho hijanona tsy asa ozy izy tsy nanaiky mihitsy izy janona ozy izy ianao fa zaho ozy mila anao ilaiko ianao ozy izy mety amiko ianao ozy izy zany io tsy mahazo client mihitsy miezaka ao za mandeha tsy mahazo client mihitsy ho aza ozy izy tsy nanaiky mihitsy izy ravana malala fa inona no nataoko ozy izy ianao tonga tany an-trana dia tena resy lahatra ozy hoe hijanona satria mbola mikitikitika ny sabata foana ihany ty zavatra toko ty rédigeko ry avana ny lettre ny démission nateriko tany aminazy nalahelo be mihitsy izy tamin'izay za ozy izy tsy afaka mandray an'io lettre anao io raisoa tompoko fa zaho tsy afaka miasa so zay ry avana nesako farany sabata tao arinazay dia mijanona nanomboka teo a tandrina sabata foana am'izay feno tsara ny fotoana ary tadidiko mihitsy tamin'izany fa faly be mihitsy ny olona rehetrarehetra zay mitondra vavaka anay tamin'izany teo ry zareo vao mitantara hoe zay iaty mivavaka ao anao e mba hahatonga anao tonga ety tandrina sabata mba tsy hiasa ianao ry havana na nakatolan'Andriamanitra ny sosiete esanao ary ataon'Andriamanitra tsy mahita client satria raha nahita client zany avana malala ka nahazo commission dia tamana ary dia tsy miala fa nijanona tao ozy Andriamanitra tsy ataoko mahita ninina tahaka ny petera zay nanjona narako nandritry ny alina tsy nahazo nininina ry avana fa nefa raha najanona ihany tena tianao Jesosy indraindray misy zavatra eo amin'ny fiainantsika ry havana malala ohatrany mikorotandrotana fafy zany ohatrany zavatra tsy eritreretinao zany mihitsy za fe Andriamanitra tao arakaraky ny vavahako very ny asako misy zavatra hovain'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao misy zavatra tsy apozinao zany mitranga fa fitiavan'Andriamanitra anao io ianao mbola mety hoe manina ianao zao tonga eto androany misy olona nge ry havana malala tsy mety mahita asa aloha e dia mahita an'izao fandaharana izao e dia lasa tonga eto e dia lasa mitandrina sabata ho azy tsy hoe tsy fitiavana n'Andriamanitra anao zany fa tena fitiavan'Andriamanitra anao alleloia ankehitriny ry havana malala tsapako hoe Jesosy manano misotra anao any fa teoriana tena mifona tamin'Andriamanitra tamin'ny fimonomononana rehetra nataoko tamin'izany sosiete nidy sy zany zavatra rehetrarehetra izao fa misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra Jesosy fa raha tsy nakatonao iny sosiete iny tamin'izany raha nataonao nahita client be dia be zany tamin'izany angamba ny aravana mandrako tiany androany angamba ry havana tsy mitandrina n'izany sabata ny Jehovah zany fa ny zavatra rehetra mitranga ataon'Andriamanitra eo alohany noneran'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra izay mety very eo amin'ny fiainantsika honerako ny taona lany valala ho Jehovah dia tsika androany teny Jesosy efa mpatonga eto ihany ahako alleloia za Andriamanitra tena tazony Andriamanitra za Andriamanitra tena tehirizo Andriamanitra fa mila anao a Jesosy alleloia The future I'm so food to food. The future I'm so food to food. Who's on my head? So get something if you're Jesus China ku Terizotu Susah sini aruzamu Terizotu untuk suatu mifani Terizotu Tulis kini terfita
Halleluja. Amen. Jesosy raha avana malala tena tsaroko mihitsy ankehitriny hoe tsapako tamin'izany hoe Jesosy malala tsy mila niezaka ataoko ianao, tsy mila zahako no mandeha mitady vahaolana ho an'ny fiainako. Za nge ravana tamin'izany tena teneniko anao fa na ny asa ny karama tsapafiry ny trosanay nge ravana ny karamako e. Hozy Andriamanitra tsy ny karamanao no ilaina, tsy ny fiasanao sabata no ilaina, fa ny ilaina ianao manao ny sitrapoko. Ravana malala, ianao manao sitrapon'Andriamanitra no ilain'Andriamanitra, tsy ianao ny ampitsahatra amin'ny tafiotra, fa Jesosy no nampitsahatra amin'ny tafiotra. Tsy ny mpianatra no hiteny mafy amin'ny tafiotra, fa Jesosy no hiteny. Fa nietsika nilaina tamin'ny mpianatra, ny mpianatra mamohan'i Jesosy. Tsy vita mpianatra ny nampitsahatra n'iny, na hitabataba eo azy, na hiara hiteny daholo ary ny mpianatra rehetra. Tsy ny feo amin'ny mpianatra ny ampitsahatra ny tafio-drivotra ravako, fa Jesosy ny fo miteny amin'ny teny iray monja aminao hoe mangina mitsara. Zany no ilainy ny fiainantsika. Halleluja. Tadiavo Andriamanitra dia ho hitanao fa izy miasa eo amin'ny fiainanao. Sarotra indraindray mieritreritra an'izany, sarotra indraindray mino an'izany hoe amin'ny fomba hoana olona manana trosabe ireo dia mbola miala amin'ny asa ndraiky. Tsy zara ary ve mahita asa e? Iafana zarako aza mahita an'i Jesosy, zaranao aza mahita an'i Jesosy, fa tsy ny eritreritra, tsy ny atsembohanao, tsy ny fisasaranao.
fa rehefa Andriamanitra ny tena mangina amin'ny tsara dia mitsahatra io rama. Tadiava Andriamanitra, fa raha hitanao Andriamanitra dia hitanao miaraka amin'izany ny vahaolana. Saotra Jesosy malala. Ataontsika tiry tia marana antsika amin'ny fiderana androany. Mahafinaritra nao antiry tia androany. Tadiava Jesosy. Raha mavesatra ny entanao, haleloia. Haleluia. Orina zafika dia ihany tena Andriamanitra.
Halleluia. Misaotra ny mampinotsika tanatin'izay fotoan'izay ary misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izay fiankofana sy fiderana izay hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoan'izao. Na hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity dia mangatà mihitsy ianao androany hoe Jesosy a, fa tena tsy te hiala-maina eto androany, fa tena tiako raha mba hikasika ao anatin'ny toriteny ianao. Tiako raha mba hanindrona ny foko anatin'ny toriteny ianao androany. Tiako raha mba tena tahaka ny sabatra hitsatoka ny anatiko azy. Hamakivaky ny taolako sy ny nofoko ny teninao amin'ity androany ity. Mangatà ry havana malala, azon'Andriamanitra tao anao zany. Tenenao za Jesosy tsy te hiala-maina eto androany. Za Jesosy tena te hahita ny voninahitra ao. Te handreva vao mafaly avy aminao. Mitenena amin'ny fiainako Jesosy. Mitenena amin'ny fiainako Jesosy. Fa voninahitry anao aho. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy ny amin'ity fotoana androany. Misaotra satria tena tianay tokoa ianao ary manomana an'izao fotoana mamy izao isan-kerinandro. Tsapanay mihitsy Andriamanitra ao an-danitra ao fa mandritra ny herinandro izay mandeha amin'ny lalana alehanay. Ianao kosa manomana n'ity andro androany ity. Mitantana ny dianay tsy ho solafaka ianao mandritra ny anemana. Mihany fiainanay sy ny fahasalamanay na dia mifitepy ny fonay arahanao maso isan'andro. Ndao tsy afaka ho tonga eto iona aminao rehefa andro sabata tahaka izao. Ny dianao rehetrarehetra nandritra ny anemana iny ry havana malala dia tena nahitsin'Andriamanitra. Notantaniny ianao. Navily ny lalana ianao raha tokony latsaka tandavaka. Navily ny lalana ianao raha tokony tratrany accident. Tsy any amin'ny hôpitaly ny tian'Andriamanitra hitandemanao sabata androany. Tsy any am-pandriana amin'ny hôpitaly ny tian'Andriamanitra hitandemanao sabata androany. Fa eo amin'ny toerana misy anao io mihitsy. Salama tsara ianao androany. Afaka iaino tsara ny feony. Misaotra Jesosy aho. Misaotra satria avy aminao zao rehetrarehetra izao. Misaotra ny amin'ny tahinao andreto mpanomponao. Nampidiranao eto andreto mpanomponao rehetrarehetra reto tonga. Iaino indray ny fahasoavanao. Hiandrandra ny fahasoavanao Andriamanitra. Ankasitraka Jehovah. Dia raina ny anaranao. Ankalazaina ny anaranao Andriamanitra. Lehibe sady tsara ianao Andriamanitra. Da io ny lehilahy ty mpanomponao fa mpanompo tsy mahasoa, tsy manam-pahalalana fa fotsavava Andriamanitra. Fa tiandreo kosa izy androany. Fa hivoaka sipololotra avy eo amin'ny vavaka ao Andriamanitra. Misy sitraponao. Dia teny hampahery ny olona. Teny hikasika ny olona. Teny tena voaositra isaky ny fehezanteny iray dia rakofana amin'ny rahanao Jesosy. Ho balsama manasitrana ny fony reto olona rehetra izay mandray an'izany. Ho loharano mamelombelona ny fanahiky. Ho mofo mahavoky araka ny teninao hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Dia vory sy ny satana sy ny fanatrehana ratsy tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Ny vorona mpihaza tsy mahazo mitsaingoka ny teny izay afafy. Tsy mahazo mikitikitika ny connexion anay sy ny connexion amin'ny olona rehetra ny ivelany any izay mierana izao fandarana izao. Fa tsy maintsy voapita eto ny hafatra. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Nanao ilalantsika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Da hitompitsika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Yeah, let's get it together.
Sotran'Andriamanitsika ny amin'izany izy zany a endravana malala avy lavitra tokoa ny tahin'Andriamanitra atsika ny tantanan'Andriamanitra atsika ozy marisy hoe hatraminay atatia États-Unis taty aleo zahay rabanareo hoe Angelina Diamant tahin' Jesosy a tratry ny sabata masy ny Jehova rabaka nana Marijo Ranabavolina Angelina Diamant tahin' tompo a i anja so alleluia tonga sozoky a tratry sabato nareo a mampamangy eo amin'ny olona ao a palibe zay mandray anareo eto androany a zoky anja mpiara-manompo an'Andriamanitra tany amin'ny taona maromaro lasa tany moa ko Daniela tahin' Jesosy a Zamina kamaradin' Jesosy a fanampavianja io le tadidina lisy sana tantaranareo fijona vavolombelona le hoe na dia nivoaka izy a mitondra arona anjesoa izy fotoana tadidinareo nijoro vavolombelona hoe tsisy ninona misy tao an-trano tamin'izany dia nivavaka nandeha tamin'ny fona fotsiny ahita andeha ho aizy ianao izy mivadiny andeha fotsiny andeha etsena tsisy vola fa niarina ny nataongezabe niverina aviana feno ny fenoan'i Jesosy ny arona alleluia io izy io hitanao mantsika mantsy tsy mba mitantara ijorony vavolombelona ny fitahin'Andriamanitra ry zoky dia amin'izany fotoana tsika tsy mitantara zavatra tsy nisy zany mantsy fa misy daholo dia io zao fa manomboka mipotra ny olona iza dia izy zany zao le mitondra arona vida fa miverina avany a
davida alleloia tainy jesosy tsika tsirairay avy tadidiny samina kamaradiny jesosy ony alleloia sotra an'andriamanitra tsika de tahin'ny tompo isika menakavy a jesosy ale ombatsika mahafinaritra tokoa fa de 12 taona lasa tahaka izao a novalitandremana ty andro sabata ity alleloia ary tsarona mihitsy ankehitriny hoe tena aina no raisina ao anatin'ity sabata ity rehefa namalala aina no ny raisina ao anatin'izao sabata izao ary raha mba tonga eto ianao de aza maika alao tapotra aloha alleloia men'andriamanitra eninandro tsika fa tsika manao sy mikarakara zay tokony mikarakara androany tsika tena hoe ifantoka amin'andriamanitra inareo le fijorona vavolombelany mampionona teo betabentsika mandeha miazakazaka hoe sitrany hoe andro anankiray ampidirana ao anatin'ny kitapom-bola ampanjakana kitapom-bola tokantrano fa zany tenareo fa mety asa maina ihany ianao karaha izany ihany raha atao anatin'ny herinandro na de fa mana andriamanitra isan'andro ny mana rehefa zomana ataony avroeny satria ny sabata tsy nandatsaka izy androany tsy mana ny latsak'andriamanitra tsy sakafo tsy vola fa ery a tanjaka fahasalamana révélation fanay masina tolotsaina alleloia afahanao a miatrika ny herinandro a vaovao ozy izy Marie any amin'ny jaona toko voalohany 9:7 any aono ozy Marie hoe ay mbola tsy Marie any amin'ny 9:7 any vao Marie fa ozy izy Andrea jaona toko voalohany firazantsana jaona toko voalohany 9:7 alleluia Andrea rahala Simona Petera ny anankiray tamin'izy roalahy izy nandreny tenin'ny Jaona ka nanaraka an' Jesosy 9:10 izy nahita Simona rahalahany aloha de hoy izy taminy efa nahita ny Mesia zahay izay atao hoe raha dika Kristy de nitondra azo any amin'i Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy de hoy izy ianao ny Simona zanaky Jaona ianao natao hoe Kefasy izay atao hoe raha dika Petera alleloia de inona fa tsy iny koa i Marie koa nahita an' Jesosy koa Marie rehefa tao amin'ny nitsangana tamin'ny maty Jesosy de ozy izy Marie any amin'ny jaona filazantsana jaona toko 20 de tonga Marie Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo a sady zany teny zany no nilazainy de nepita le teny de ao amin'ny 5:20 indray nisy olona tsy tonga teo tamin'ny Jesosy ny seho fa mitantarain'ny olona sisy hoe ary tomasy anankiray tamin'ny 12 lalina teo hoe Didimo de tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy de hoy ny mpianatra sasany taminy efa nahita ny tompo zahay alleloia afaka 7 andro taorinan'iny a de mba nahita ny tompo ihany koa i Tomasy alleloia tonga tokoa izay mivady teny aminareo alleloia efa nahita ny tompo zahay alleloia efa nahita ny tompo zahay ary mizara am'izany aminareo eto androany fa efa nahita ny tompo zahay rehafana ary mino fa ianao io koa raha afaka 7 andro de ahita koa ianao de teny koa ianao amin'ny olona ny ambadimbadika any hoe efa nahita ny tompo any ndikan'le efa nahita ny tompo io a nahita ny voninahitra tsy nahita sary tsy hoe nahita sary eny amin'ny rindriny reny fa ny hoe efa nahita ny tompo de ny fanena tamin'ny voninahitra nahita ny voninahitra Andriamanitra alleloia 12 taona androany no tandremana sabata de
dia marina mihitsy ny tena mampionina teo hoe rehefa mitandrina an'izany sabata zany tamin'ny voalohany dia tsy hainao azavaina, tsy hitanao hoe ahoana, tsy hitanao hoe nisy inona ny tsapay ny tananao. Fa tamin'izany nyray voalohany hoe mandray zavatra ny saina, mandray zavatra ny foa, mandray zavatra ny fanahy. Ary tsapa tamin'izany hoe ohatry ny ahoana tokoa re zany mpianatra nahita an' Jesosy, fa dia mijory vavolombelona aminareo fa dia tena hoe mba nahita ny tompo koa izay ravana malala. Nahita ny tanany, nahita ny tongony, nahita famirapiratany voninahiny ny tavany. Alleloia. Ary vokatr' izany fahitana an' Jesosy zany daholy, izao zavatra hitanao izao. Ny fahitana azy tamin'izany no mahatonga anay 40 taona aty aoriana mbola ity izay eto. Alleloia. Vokatry ny fanenana tamin'izany fotoana izany. Ravana. Rehefa nifanena tamin'i Jesosy ireto mpianatra reto. Ireto mpianatra reto dia niara-niaina tamin'i Jesosy teo aloha. Fa rehefa maty Jesosy, voasambo Jesosy dia maty, dia inona ny zavatra nitranga? Kivo ny mpianatra. Kivo ny mpianatra. Rehefa kivo ny mpianatra, nangingina ny fiainana, ohatra ny nentin'i Jesosy maty tany ny fifaliana, ohatra ny zaraka tany ny fanantenana. Niverina nandeha nanarato ry Petera. Satria lasa Jesosy. Fifaliana tamin'ny mpianatra zany nahita an' Jesosy zany ilay satria niverina ilay hafa, niverina ilay fahatsapana, niverina ilay fahasambarana, niverina ilay hery. Ny mpianatra ravana rehefa niverina tapahoana tamin'i Jesosy dia napetrany hatreo amin'izay ny fangatsiahana ara-panahy. Napetrany hatreo amin'izay ny fahavarim-barianana isan-karazany. Natinono ny alahelo tonga dia nisy tena energia be tampoka mihitsy tany amin'ny mpianatra. Eritreretinareo fa ny mpianatra rehefa tonga teo Jesosy andeha hiakatra Jesosy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa niakatra Jesosy dia variana ny mpianatra nahita Jesosy niakatra dia iny fa netapona toy izy le anjely hoe fa iny lehilahy hitanareo iny dia mbola ho hitanareo indray. Nanomboka teo no eo amin'ny mpianatra dia ohatran'ireny le hitanareo hoe manao korsa mihazakazaka ireny, avomarika, pré, parte. Teo no hoe tonga dia nisy herijika, tonga dia nisy hery. Ndeha iaika, hiteny amin'ny olona, fa efa nahita ny tompo izay hitanay ny akarany, reny efa mbola hiverina izy. Tsy nitsahatra ntsony amin'izay mpianatra nanomboka teo. Nisy zavatra niova tany amin'ny mpianatra. Avy nahita an' Jesosy ny mpianatra, tonga dia nisy zavatra niova. Tsy ndrarahan'izany arato izany tsondry Petera, tsy ndrarahan'izany fanangonana etra izany tsondry Matio, na zany rilioka zany stetoscope sy ny sisa zany. Fa dia izao zavatra ray loha tao an-tsaina ho avy Jesosy. Alleloia. Andeha hanambara amin'ny olona fa efa nahita ny tompo. Ny olona avy nahita an' Jesosy dia miova. Tareo za maly rehefa nitantara taminareo hoe zay rehefa andehanao sabata voalohany dia mahavarina tonga ravana ny fiainanay tamin'izany fa dia fiainana ivelany. Hitanareo ilay olona tsy manay kresy dia raisinareo nanareo hoe ary tsy gaga tamin'izany fiainanay izany vola 50 000 ny eo dia mbola ide hitondra BMW andeha ihany andeha fa ny vola rehefa ray alina. Fa manina zao ilay ray alina raha mba hoe ny omanina tena andeha taxi be, mbola nisy fameriny be da be dia voky ny kibo. Inona tsara? Nona mandeha BMW sa voky mandeha taxi be. Raha tamin'ny fiainan'ny mpianatra taloha tsy azo ekeny zany hoe tena zavy dia andeha taxi be.
de aloha nanonona na tsisy gasoalina de aloha mandeha tamin'ny automobile tsara tare de anao mivimbina poketra tsara tare fa tsisy vola ao anatiny rehefa avy nahita ny tompony mpianatra tsy de te halala tsony an'izany hoe fiainana sendriky ivela zay ngeravana tenenay anareo fa rehefa nahita an' Jesosy taloha zany tao anatin'ny fotoana nampietra ny fiainanay zany misy fotoana tsy nanana tomobile tsony de mindrana tomobile ny zodako ahako entiko mandeha miasa de zodako ndray mandeha bus moamba entiko iny fa manino satria menatra hitan'ny olona hoe tsy manana tomobile tsony zany ny zavatra lehibe ato anatin'ny fotsika ny ahitan'ny olona tsika nefa ao anatintsika amin'izany fotoana zany inony fijaliana mivesatra ny tsy tokony hovesarana vola efa tsisy mbola mitady carburant fitondrana tomobile rehefa fanina tamin'i Jesosy zay olo ten'Andriamanitra nahita ny tompo nampianarin'Andriamanitra am'izay angina alleloia olo ten'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy 4:7-10 Exodosy 14:14 andiny fatelo ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra anareo mijanona fa ho hitanareo ny fahamonjen'i Jehovah izay ho ataony anareo anio fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsy ny mandrakizay Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hanginy ny fanena amin'i Jesosy ny olona mifanena amin'ny filazantsara ny olona mifanena amin'Andriamanitra ny olona ny ampianarin'Andriamanitra ny olona iny voalohany dia ny angina satria manomboka eo Andriamanitra n'inony andray an-tanana ny ady raha mbola tsy mety manginy tsika dia tahaka ny miteny amin'Andriamanitra aza miady ho anay fa laoza hiteny any fa ny zavatra nampianarin'Andriamanitra anay voalohany rehefa mba nanomboka ny vavaka dia zao nampianarina angina zany nampianarina angina zany mangina zany dia tena mangina amin'ny lafiny rehetra mihitsy ary io fahanginana io fandresena ngezabe io fitaovam-piadiana ngezabe atsika kristianina io fahanginana io talongery havana rehefa misy olantsika tsy mety mangina zany tsy mety mangina tadidiko mihitsy izay andro tamin'ny mbola tsy nivavaka tamin'izany dia nanana fiarakodia fanaovana course zay matanjaka be zay izy fanaovana course tomobily matanjaka tomobily amerikanina matanjaka be zay zany tsy azo entin'olona tsy mahitira tomobile tsara fa tena tonga dia miodikodina ampitoerana mihitsy zany tomobile zany tena matanja be sarotra be mitondra an'izany rehefa avy ny orana na malama ny lalana dia indray andro izy io namidiko tamina olona zanaka olona tena mpitondra fanjakana zay tao Madagasikara olona tena olona ngeza be eo amin'ny repoblika no nivarotana hoe zanany dia nentany tany amin'izay ny tomobile dia nanaovany course eny amin'ny fanaovana course tomobile reny zany dia resy dia rehefa resy izy dia menatra hoe resy le izy zany ka le tomobile io matanjaka fa ny tomobile moa avana rehefa eny am-pelantanany mahay mitondra io hafa rehefa eny am-pelantanany mety tsy dia havanana dia resy izy dia menatra izy dia soreny izy dia averiny ty ozy izy fa tsy mety fitahanareo ao izy fa tsy mety ty ohatrao dia inona zavatra natao tamin'izany ny tonga dia zavatra réflexenao voalohany dia zao miantso namana tamin'izany zay mananamana avocat pailalala to dia miantso dia hoe alao tonga dia resaka avocat ty resaky ty inona ny tokony atao iza ny avocat vo misy olana vo misy ampy kely zany anao dia mieritreritra foana ka io olona io koa avocat mantsy olona io tena tonga dia mila mitady zany ny atao hoe olona tsy mangina ary ianao raha voatery raha tsy mangina tsy voatery andresy avocat ny hidivanao ianao tsy avocat fa mbola voahitady avocat ny azy izy avocat izany manakaraha mantenany ianao mbola hianakarama avocat
zany ny fiainana taloha vo misy problème kely maka huissier zay mantsy tamin'izany tamin'ny asany taloha ny asako taloha de matetika misy litige aman'olona miresabola io misy olona ivarotanao entana ivarotanao tomobile na ivarotanao zavatra tsy mahandoa vola de inona ny azaka zahana voalohany avocat huissier de maka huissier isaky mihetsika misy tomobile efa lasan'olona any tsy aloha vola de huissier ny asena maka an'iny zany foana fa mahavarina fa tao anatin'ny ajena atao tsy tena resy zany foana tsy mety mangina rehefa tanatin'ny faharesena tanteraka iteny aiza ntsony moa fa vo mety nahita ny tompo de nahazo teny anankiray tonga de mampilamina be mampilamina ngeo reavany hitanao ohatry ny tonga de misy zavatra mialany aminao de tonga de misy teny efa Andriamanitra efa vonona andray an-tanana ny takarony za ianao mangina ndikan'izany mangina zany mipetraka ianao rehefa mivavaka zay a tsy problème anay intsony nandeha bus zany hitan'ny olona nandeha bus tamin'izany taloha miafina mandeha bus a hoe ty zany de lasa mandeha bus nietry zany ianao fa mi tena marina zay ianao le mbola tsy mety mangina rehefa nahita ny tompo zay rptera riavana misy fotoana eny ampanjonona ry zareo eny ampanarantona de any amin'ny bokin'ny John ihany ngamba misy an'izay raha tsy diso de mbola nahita ny tompo ihany kory zareo any amin'ny John toko fa 1:20 ndray misy an'izany de ony zavatra mitranga hoe John toko fa 1:20 andininy fa 3 fakitsika aminaran'i Jesosy hoy Simona Petera taminy andeha hanarato hoy reo taminy andeha hiaraka aminao koa zay de nandeha izy ka nihitra tsambo kely tamin'iny alina iny de tsy nahazo nininona kory izy tsy nahazo nininona tapasaraka tamin'i Jesosy de tsy nahazo nininona ary nefa navazava ratsy ny ary de nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra Jesosy zany de io Jesosy taminy anaka manakanina va anareo zay mba zavatra mahafinaritra amin'ny Jesosy rehefa mihoana aminazy a tonga de miasa saina izy tonga de fantany inona ny tsy ampy misy anina ve milamina tsara ve nareo ao tsara ve alleloia za mino fa androany misy olona hoantaniny Jesosy azany de milamina tsara misy anina milamina tsara ve nareo e ça va alleloia anaka manakalina va nareo de raha mahala izy hoe tsia ary hoy izy taminy alatso amin'ny sisiny ankavanany sambo kely a ny anatinareo de azo ianareo ka de nalatsany zany ary tsy zakany nakalina no ny apetsahany azan-drano ny fotoana tongavan'i Jesosy no ela ny fotoana ahitanany tompo no ela alleloia ary tsy ny mahita azy aminy ny zava-dehibe fa ny mihain'ny feoany ihany koa alleloia satria raha mijery azy fotsiny tsika fa tsy manaraka zay aseny ataona de mahita valimbavaka fotsiny ny olona tsika ny olona no heninao hitany nahita ny tompo zahay fa raha manaraka an'izay teneniny ianao koa hiteny tena nahita ny tompo tokoa ary havana alleloia fa tena tsy zaka nakarina ary ny mpianatra ray izay tiany Jesosy tamin'ny Petera ny tompo iry fantatry Jaona tamin'ny reny ho ay Jesosy io de inona ny zavatra nitranga raha misy olona eto tia trondro indrindra tia resaka zany hoe mahazo trondro hoe tena io ny asany de Petera ny tena tompony ho azy io raha hoe vokatra teo zany ny olona tokony intéressé indrindra sy tena hoe tena lina indrindra tamin'ny zavatra nakarina avao na ny fomba fampiakarana an'io na ny fomba fisitomana an'io afaka tsy niala teo Petera satria ny zava iny ary no tedaviny teo izy ke no nitarika ny olona andao anarato izy no nitarika ny olona andao anarato ka raha tonga tokoa ary feno ny arato tsy tokony izy hoe ato sy tokony kely ianareo hoe
tarevo tena latsaka fa vao nahafantatra izy hoe ny tompo iry. Alleloia. Ary reny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany, tsy ny akanjo mantsy izy rehefa manarato, dia nirosaka tao anaty ranomasina izy. Hitanareo tsisy ny raharaha iny Petera n'le nefa iny ny dedavina teo. Alleloia. Ny profo fa tena tian'i Jesosy ianao, rehefa mahita azy ianao adininao zao rehetra rehetra zao. Zany natao tsy maharay lamby tonga dia tsy raha iny Petera le trondro fa inona ny zava-dehibe tao aminy, ny anamasy tena aloha. Alleloia. Nitanjaka izy teo Jesosy ny eo aminy, lehilahy koa eo aminy fa fantany fa ny tompo io nanao akanjo. Nisy olona voame andeha ilomano voame anao akanjo, nanarato izy zany torsany iny eto tsy nanao akanjo, fa fantany ny tompo iry melohan'ny tsorany tsy adinony ny fahamasinana. Alleloia. Eo anamin' Jesosy izy nanaovan'ny akanjo, tsy ny andro io zany ny fanapa-kevitra. Alleloia. Samy manany azy. Eny ambony lakana venao ry havana, andeha ho eny amoron-drano, voizina ny lakana. Fa Petera teto fantany Petera fa mbola mpiakatra trondro ny mpianatra, dia mbola anao zay voitadiny ay zany ny famoy fivoy, mbola hery zany ozy Petera, za mila menao amin'ny tompo koa. Nisoto tao anaty rano tonga dia lomano Petera. Alleloia. Satria ozy Petera io ny tompo. Alleloia. Zava-dehibe mahita ny tompo. Ry havana, aza variana amin'ny trondro sy ny arato tsony ianao, fa raha hitanao fa io ny tompo. Alleloia. Ajanony ny zavatra rehetra. Lehibe lavitra noho ny trondro, tsy zaka bataina fa ao anaty rano ao, ny miona amin'ny tompo. Ry havana, ny miona amin'ny Jesosy ery amoron-drano ery. Ary zava-mahafinaritra jerena zavatra ataon'i Jesosy. Ny mpianatra sasany nandeha Tsambokely any nisarika ny arato feno azan-drano, fa tsy lavitra ny tahy fa tokony ronjato akio ihany. Raha vao niakatra teny an-tanety izy dia nahita afinarina teo sy azan-drano teo amboniny ary mofo. Ary Jesosy taminy analao ny azan-drano amin'ireo voazonareo. Inona zany ny zavatra nitranga? Jesosy io ny antso io, Jesosy teny amoron-drano efa nanana. Ny trondro azo ato mbola trondro préparena, kikisana ny kirany be mbola préparena. Jesosy miantso io manana ny efa foniny izy. Trondro efa masaka. Alleloia. Ay Jesosy io zany alohan'ny nijeren'ny mpianatra efa nanomana izy, trondro masaka. Amen. Ary Petera ninona voalohany, rehetra mbola nivizaviza tamin'io trondro mbola velona. Reny olona tonga farany mbola nahazo azy ozy Jesosy. Analao ny azan-drano zay lesareo. Jesosy ngerava raha miantso antsika hitandrina sabaty. Za tena miteny anao tsy mampahantra ny mitandrina andro sabaty. Hoy izy ny olona, tena refa dia tsy manao ninina fe fa te mivavaka fotsiny. Tena manao ninina misy ke tsika eto ravina fa tsy manao ninina. Tsika tena manao ninina eto, tena teneniko anao. Manome voninahitra an'Andriamanitra zany asa ngezany. Ngezany. Dia tsisy ninina ataonareo fa tsy mivavaka. Io mihitsy ary ny tena heriniko. Alleluia. Tsika tena manao zavatra eto. Dia mivavaka fotsiny veny atona. Aza atao fotsiny zany ka. Nareo dia miasa fotsiny veny andehanareo dia ohatrinona fotsiny zao ny azonareo tany. Ny anay mivavaka eto zay efa misy masaka eo omenanay. Alleluia. Jesosy miantso anao androany ndao hitandrina sabaty. Alleluia. Efa misy miandry anao eo. Efa masaka. Efa niprepareny. Ny alehanao eto ge androany avana tsy mitomany fotsiny sy mandolika fotsiny eto ny anomanan'Andriamanitra ny tontolo herinandronao. Ny hoaninao mandritra ny herinandro tsy le ataonao amin'ny latsinainy sy talata sy larobia iny. Mbola aveto no azahoanao tolo-tsaina, azahoanao ositra, fahaiza-manao
afahanao miasanao raha izy fotsiny hoe tsy amasiny eto reto tanatsika reto androany manomboka latsinainy manatsatoka zavatra ny ampiasana tratra ny court circuit le izy simba mamelona tomobile anao miainga midona andeha hitondra kafe amin'ny patron tafotoana dia nijerany amin'ny patron kafe mamay izy patron hoe tena miza pekely anao fa raha tsy sitrana dia voroky eto daholy alamin'Andriamanitra eto daholy na lalandrakely indrindra amin'ny tongotra io tsy tafitotohany zany ianao ny zavatra ataony ao amin'ny tananao eto ny alamin'Andriamanitra zany zangeny andro sabady ianao mipetraka fotsiny osdole fotsiny fa ianao eo tena tondrahan'Andriamanitra ny herim-pasoavany rehetrarehetra tao anatin'ny 9 taona tsy dia hitako izay tena hererangezabe nataona izany hoe napotika ny fiainanay satria nahoana misy fotoana reraka tsy azy atongavan'ny sabady mezan'Andriamanitra hery misy fotoana marary anaty aretina fa tena tadidiko marary mafy mihitsy ny ako anjarako mitarika fotoana ariva tany am-piangonana tamin'izany ozy hoe tsy ho afaka anao an'izany angamba ezaka ihany mitsangana maka amin'ny micro dia terina teny amin'ny olona vo me fiderana be amin'izay ny atao tandedrana bavianitra le naodina tantsikiny amin'ny pentecoste naodina tiririririry naodiny fifaliko alleloia vo me fiderana be mihitsy tsy misy takany je zay mitarika zany iraboniria zay amin'io marary fa ao anatin'iny angery avany ndanaka ianao raha marary dia ndanaka mandeha amin'ny propagande ohatra na eny amin'ny any dia mandihy izy ny ampisony ianao mbola miampy fatigue ny aretina fa tsemboka tamin'izany ay ao anatin'ny fiderana io Andriamanitsika io mandrotsaka ny fahasoavany fanampanasitrana alleloia ho tahiny tompany itsika rehetrarehetra anatra nangina amin'izay Jehova no hiady fa tena hita tokoa zany hoe misy ady lalovana ianao mangina dia mampanginana ny anatinao rehetrarehetra alleloia mihaino fotsiny sisy ianao e Jehova no miady ty mbola nampahelezako anareo efa tamina sabato otrosika ianao zany ohatra hoe misy olana misy ady dia rehefa tonga ny zoma za misy fotoana hiatrika ady nay andro zay aho tena voantso eny amin'ny birao-mpanjakana tamin'izay fotoan'izay da ty andafo io zao ny teneniko tamin'ile olona tokony sabotsy ariva ny voantso aloha tokony mba latsinainy zafady fa maninona izy manana zavatra tena efa tena prévu a za tena important tsy azo kelana mihitsy rehefa sabaty za mihitsy miteny hoe hitandrona sabaty fa inona ny tanjoko ny atongavako eo amin'io sabaty io hitarainako amin'Andriamanitra anginako eo anatrehan'Andriamanitra anomezako an'Andriamanitra ny adiko mafahany miady ho aho ho hitanareo ozy Mosesy ny fomba an'Andriamanitra anareo alleloia ho hitanareo ny fomba an'Andriamanitra anareo amen inona zavatra azo nandritra an'izay 9 taona miliara ve sa million tsy haiko alofa za tsy nitanisan'izay tsy nikoty an'izay aho fa ny zavatra tena tsapako dia zao nanana fiadanam-po aloha tao anatin'ny 9 taona reza ny fiadanam-po midinao anatinao dia jerenao mety tombonandro anao dia mahay makasitsaka ny amin'ny tombonandro lasa tsapanao zany fahalebiazany zareo fofinaina mahavelona omen'Andriamanitra antsika zany dia tsy nangataka ny oatra fa efa fantatra fa efa nisy mivavaka ho antsika nampianatra antsika mivavaka ame eo ane ny anina ho ana isan'andro dia nomeny ny anina isan'andro fa ny tena zava-dehibe indrindra ny zava-dehibe indrindra no raisinay tao anatin'izany 9 tao zany dia zao fampanantenana alleloia inona hoe fampanantenana nomena fampanantenana mampangitakitaka be ngeza be maro izy ireo io fampanantenana io dia tena fampanantenana tsapany ranabavitsika Suzaina hono zay zavatra izay Andriamanitra zany a rehefa nanantona azy tsika dia ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika
fampanantenana. Dia io fampanantenana io zavatra tena omeny, zavatra tena avony, dia efa raisitsika ihany koa fa fampanantenana ho amin'ny ho avy. Ary na tonga antsika amin'izay tanina sabata enina amby folo taona lasa, dia mbola tonga indray amin'ny herina, dia tonga indray amin'ny tapa-bolana, dia tonga amin'ny roa volana, tonga eo foana miandrandra n'ilay fampanantenana. Hoy ny ten'Andriamanitra ny Apokalipsy, Apokalipsy 3:1-9. Nampanantenantsika ny amin'ny bokin'ny Apokalipsy 3:1 any. Alleluia. Andiny 1:20 ho ny ten'Andriamanitra hoe izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Anisan'izany nomena fampanantenana. Ary za tena miteny anao fa anisan'ny mbola mampijoro anahy mandraky ty ny androany ny mieritreritra an'izany fampanantenana nomen'Andriamanitra. Hoe za Jesosy, raha za ty zany Jesosy ny ohatr'izao foana, metsara foana. Tsy mba olombelo ianao ka mandainga, fa tena ho avelanao hiara hipetraka aminao. Alleluia. Tsy nomen'Andriamanitra teo eo zany hoe hiara mipetraka, tsika ke mbola miaina eto e. Fa ny zavatra masaka ho an-tsaina amin'izay dia malahelo an'izany foana hoe za Jesosy tena hiara hipetraka aminao ah. Dia matahotra ianao sao dia tsy tonga amin'izay. Dia manamaso teny ianao, dia mivavaka ianao, dia tian'Andriamanitra ianao, dia mitandrina ny didiny ianao, dia tonga mitandrina sabata ianao. Fa tianao daholo izay rehetra tiany nasen'Andriamanitra mifadiny, miverina mijery ny baiboly rehetra mihitsy ianao, aiza koa misy, aiza koa misy. Satria manina misy fampanantenana. Ny zavatra azona ingeza indrindra tao anatin'ny 20 taona, fampanantenana. Zavatra tsy maintsy ho tonga raha maharesy. Izay mijoro eto aminao io, miezaka maharesy, miezaka ny haharesy. Tsy tanjona zany 20 taona zany, tsisy dikana. Fa mala resaka tamin'ny ranabavy anitra, iny azy 14 taona koa izy nitandrina sabata. Na tsy zay zokianitra le izy. Alleluia. Fa tsy tanjona zany. Ary tsy azo ireharehany zany. Fa isika io amin'ny herintaona ohatr'izao indray mbola hiezaka, mbola hifankahita eto, mbola izahay indreny eto mijoro eto. Fa tsy izay indreny mipetraka ery ampaherezina na atsony hoe fa aizy nareo angalareo tsisy fandarana tsony ka efa herintaona izao. Dia teny izay zany efa tsy antsonitsika. Ary havana fampanantenana ngeza be milatsaka atao anatin'ny fonaina andritra ny 20 taona. Tompo raha maharesy angeza iny. Andriamanitra ampandreseo hoe halleluia. Ampandreseo dao ataontsika le hira le aniny ahira lehilahintsika kely mampionina le hoe tantany fahosi. Halleluia. Amen. Atsika andro mba anao hira anankiray enanenanenany toriteny. Toizatsika ny toriteny eo arinan'izany. Tsisy matanjaka be tsika eto. Tsisy matanjaka be zany eto. Halleluia. Fa ny ataontsika isan'andro isan'andro dia ny mangataka i Jesosy mehoery aho. Tantara fa osa tompo. Mety misy mitsiritrana aiza matrarenina 20 taona. Fa za miteny anao, sambatra koa ianao. Na voaherinandro aza. Fa vonina nijoro ianao. Ao anatinao zany za hijoro a Jesosy. Za Jesosy tena tantara fa osa tompo. 20 taona raha tsy mampiono ny teny tany razabata. Fa mbola osa zay raha elahan'ny tananao tsinitsininy izay. Tsy mahay manao na inona tompo. Amen. Resaka momba zay fampanantenana zay tsika. Fandaorintsika no hira anankiray.
tapahiranao andro any ny teny manao hoe ilayntsika ny tanan'Andriamanitra. Tsy afa misaraka amin'Andriamanitra tsika. Fa na 50 taona ary tsika ny nanompoana an'Andriamanitra, raha misaraka amintsika na ray minitra aza, latsaka ao anaty rano ny 50 taona vitatsika. Tsy misy fréariana azo atao eto na teray aza. Fa ny zavatra ataontsika androany dia nisaotra an'Andriamanitra hoe Tompo, ny minitra sy ny sekondraka sy ny ora sy ny andro apetraka ao. Tsy misy mahasolo anao izay fahose. Alleluia. Kira ho antsika rehetrarehetra. Alleluia. Samy angatatsika anatin'izany izany hoe Tompo, tatany fa osa Tompo a. Mbola osa sazy kely aina Jesosy a. Alleluia. Alleluia. Sampajana dari mikwa nefa misakana tiaita misalu pantamana Zapadosa ngeni efutona turukupe tusa ni efutana turuku Isa sana tuambu Efta afta nele sana Javu siaje desana Miantuna zefilufi diabana Sate Vaka Sisi masua Jesusia Vitali lepa Mahasula, tatanu
Ositsika ravana raha tsy miankina amin'Andriamanitra. Aza miankina amin'ny hoe fotoana nanompoana an'Andriamanitra. Aza miankina amin'ny hoe firy-taona fa miakina amin'Andriamanitra. Ahosa sady tsy mahavita ninino tsika raha misaraka amin'Andriamanitra. Ary izao foana ny ataovy ao an-tsaina, ny andro ray hitombonao dia efa lio. Fa andro ray efa miaina amin'ny afahanao ho tonga amin'ny teny fikasana. Velona zany androany, dia tena antony velomako efa akaiky ny teny fikasana. Aleluia. Misy dia le atsika. Amen. Misy dia le atsika. Mamakivaky lohasatsika. Arakaraky ny andro soatsika. Na mafy namora ny lalana lalovantsika. No ifalitsika. Fa me manakaiky. Mety toerana tiatsika tongavana. Ny ten'Andriamanitra hoe izay maresy dia avelako ara mipetraka amiko. Mila maresy zasy ianao rehavana malala. Mila maresy zasy ianao. Betsaka ny zavatra. Maresy inona moa? Maresy amin'ity izao tontolo izao ty. Ary efa miresaka hoe izao tontolo izao ianao dia mitadasika be zany. Tsy voafetranao zany hoe inona zany le resena. Fa dia tonga dia izao fotsiny izao tontolo izao. Ary mba handresentsika n'ity izao tontolo izao ty, dia raha tsika niady resitsika. Ny zavatra itsika atao indrindra dia efa nasen'Andriamanitra nataotsika. Andriamanitra tsy nitady zavatra sarotra ho ataotsika. Taka nefa hoe men'Andriamanitra atsika mihitsy ny fandresena dia zavatra mora no meny atsika mangina. Andriamanitra te hiady ho atsika. Ary Andriamanitra dia mpiady, tompony ady ary mpiady mahery, ary tsy mihemotra amin'ny ady. Ary io Andriamanitra tsy kureriny tsy mbola resy hatramin'izay ka ho mandrakizay. Rehefa misy ady zany, tsy mampitaitena tsy hoe izy ary ny aresy raha vao Andriamanitra ny manisany faninana. Fa ny anjarantsika dia mangina. Dia nampangina, nanomboka niaraka tamin'i Jesosy, nanomboka nampangina ny tao anaty, nanomboka nampangina ny vava, nampangina ny saina, nampangina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zay ny mangina, miankina amin'Andriamanitra. Dia eritreretinao fa tsisy ninona vitanao io, fa vitan'Andriamanitra daholo io. Na mihinan-kanina ary tadidiko foana le rahalahy anankiray niara-bavaka taminay zay. Zaho izy ravana mivavaka amin'ny sakafo azy mba atao tsinitsinina ao izy. Fa mba fantatra tokoa eo izy fa na amin'ny sakafo ary ilaminao an'Andriamanitra. Mitsako eny ianao. Tsy mety ny lelanao mihitsy ny voatsako. Hoe ny lelanao fangaro amin'ny dia fa lasa totokena vao tonga saina hoe tsy lelako ve zany.
fa hain'Andriamanitra na mampivavadibadika ny lelanao mamadibadika ny sakafo na misakafo azy zany ilantsika an'Andriamanitra na mifotsika na matory ilantsika an'Andriamanitra ary mba tonga antsika andresy ihany koa dia zao mila miambintsika zao mantsy ry havana malala amin'ny fotoantsika manolo tena ho an'Andriamanitra dia efa misy zavatra ngeza-be azontsika zay tonga ao fanasana ao amin'ilay fanasana mipampagaram-bady mihinana eo amin'ny latabatry ny tompo dia efa invité spécial ianao zay invité d'honneur mihitsy ianao dia omena satroboninahitra ianao vo miditra ianao miditra hitandrina sabaty zany ianao tsy fantatrao fa misy satroboninahitra apetraka eo aminao eo manomboka miditra amin'ny fahamarinana ianao dia hoy ny tenin'Andriamanitra menanao satroboninahitry ny fahamarinana io satroboninahitra io hafa izy io na miondrika ianao na mekohaka ianao na mienjery ianao na manao ino ianao dia tsy milatsaka izy io dia zavatra ray no mitazona an'io dia ny fatahoranao an'Andriamanitra voabango anaty zay daholo ny fahamarinana ny fahamasinana ny fakatoavana hoy ten'Andriamanitra ny amin'ny apokalipsy 7:24 ho afaingana tany mafy zay anaranao mba tsy siaka ny satroboninahitra amin'ny alalan'ireo zavatra nomenanao reo zany eny aminao misy zavatra fanan'Andriamanitra eny aminao dia misy satroboninahitra eny amin'ny lohanao tany mafy inona le tazonina mafy ny fampianarana tany mafy ny fahamarinana tany mafy zay niraisinao tamin'Andriamanitra fa raha tsy tananao mafy io misy maka amin'izay ny satroboninahitra eny aminao io satroboninahitra io ao Andriamanitra afaka manala an'io fa ny devoly koa misaoty isitona an'io isan'andro ary io satroboninahitra io dia mengeza io amin'ny fotoana lantsika amin'ny hanompotsika an'Andriamanitra anaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra tsika reo raha jerena zao tsika reo samy misy satroboninahitra ny amin'ny lohantsika fa tsy voatery hitovy ny angezan'ireo ary arakaraky ny mahangezan'io eny ambonin'ny lohantsika mitandremantsika satria mampitsiriritra amin'ilay ratsy io ryavana mandritra ny androm-piainatsika mieritreritra n'le fampanantenana omen'Andriamanitra tsika dia miara an'io satroboninahitra eo amin'ny lohantsika io mampiala sy mampitsana an'io ny fahotana mampiala sy mampitsana an'io ny tsy fahamasinana rehetra isan-karazany eny na dia ny tsy fahanginantsika azy dia mety atahorana ampianjeran'io satroboninahitra io misy pasitera amerikanina zay fantatariko anareo teto foana lavo zany pasitera zany ary rehefa lavo izy dia nitsangana ny groupena pasitera atao États-Unis nanameloka azy fa pasitera anankiray zay nalaza be tao États-Unis tao no nandany anameloka anazy fa zao ny zavatra mba nitenen'ny pasitera io raha nahazo ny namantsika io izy zany rahalahantsika io afaka mahazo antsika rehetrarehetra zeto andao ampiny izy andao entina ambavaka izy andao atsangana izy fa lavo ny rahalahantsika aleloia pasitera rehetra ny tonga dia nanao groupe na pasitera nampiazo mpanao gazety zay dia manamerika ny fiatsika zay nataon'ny pasitera ihany nanao natsony mpanao gazety pasitera be anankiray Billy Graham ao anazy izy nihevitra momba ny pasitera nanao an'iny zavatra iny zao nytenen'ny raha nahazo anazy iny afaky ny ahazo anahy fa saingizy ny tratra isorako an'Andriamanitra tsy za ny zavatra nataony mitondra mavaka an'le pasitera ray izy dia nanangana azy hatramin'izao zany pasitera ray zay na Billy Graham efa maty fa le pasitera anankiray mbola anisy efa antitra ve mbola manao asan'Andriamanitra verina teny amin'indray satroboninahitra zany halleloia
ndra mbola tsy nienjera ny teny aminao tandremo raha sanatria efa nilatsaka zay hitondram-bavaka anao andao tsika mifampitondram-bavaka za mihitsy tena matoko fa mitondram-bavaka anay nareo eto am-bavaka amin'ny herintaona zao ndray tsika karazany fa 17 taona halleloia tsy reharehana fa hitenenina kosa hoe misaotra Andriamanitra misaotra fa nitahirana ianao de raha nasan'Andriamanitra ty tsy mba afaka ireharehantsika Jesosy tena nampianatra any amin'ny Luka 17 Jesosy tena nanao fanoharana Luka 17:7 momba ny asan'Andriamanitra nresahantsika androany satria ny fireharehana ihany koa dia afaka apitsana ny satro-boninahitra afaka mitsoratsika n'le teny fampanantenana ary afaka ny ampiverin-dalana atsika ny fireharehana izay zany a tena tenenareo fa 19 taona androany tsy inona ny tsy haitsika momba sitsika ndray dia eo lavo amin'izany tsika misy famarina ny taontsisa Luka 17:7 manao hoe ary koa moa aminareo misy manana mpanompo miasa tany na miandry-ondry ka raha tonga avy any an-tsara mpanompo dia anao aminay avifaingana ka mipetraha ihinana fa tsy laza aminy kosa va izy hoe manamboara izay sakafoanako ary misy kina ka manompoa ako a mandra-pinako sy isotroko fa rehefa vita zany dia efa mahazo mihinana sy misotro ianareo moa misaotra zany mpanompo zany va izy satria natao zay nandidiny tahaka izany koa ianareo rehefa vitanareo zany rehetra nandidinareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa zay ny tokony nataonay ihany a nefa nataonay mandrisika atsika zany tsy rehareha ny zavatra ataontsika io a tsy miandry tsika akory mijery Facebook nareretiko kosa dia tena fandriky satany zany fandriky satany zany fa Jesosy tena miteny sy mampahirentsika mihitsy manao hoe Andriamanitra nanaovantsika an'io ary tsika isan'andro dia maninona tsika mampihinana mampisotro an'Andriamanitra tsika manao asan'Andriamanitra io a manome sakafo a dia mampisotro an'Andriamanitra Andriamanitra mipetraka dia tsika manolotra tia indray Andriamanitra misy asa fampona ataoko ty anao takariva mahafinaritra ako fa dia ampihinana anao indray Andriamanitra dia tsika tsy teny hoe iny ary fa mba vitako izy fa ahoana amin'izay ary hoy tenin'Andriamanitra mitenena manao hoe mpanompo tsy mahasoa Andriamanitra ny tokony nataoko ihany nataoko normal Andriamanitra raha manompo anao manao ny asanao androany rariny ahy Jehovah raha 19 taona androany aho mekohaka eo anatrehanao dia inona zany nomenao ahy nefa Andriamanitra zao mampanantena atsika fa hiary hipetraka amin'i Jesosy tsika ny anaovantsika an'io nge dia zao ny tahirizana atsika raha teo voatahiry amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao tsy possible ianao mivavaka fotsiny zany manaova misy atsan'Andriamanitra manaova asa fanompona arakaraky ny tombon'ny taonanao tsika zany tsy mitombo zany hoe pasteur mandeha misotro ronono andeha ho retraity haka ny retraity ny pasteur asa hafa ekeny zany mino fa tsisy pasteur mandeha grevy any momba 49.3 izay zany dia hitarina ve zany dia lasa 20 taona zany zay anompan'Andriamanitra fa ny 20 taona dia tena reraka zay tsy ravana safady tompoko fa io moa efa fahazaratsika lehibe amina fa mialatsiny indrindra ravako io zavatra ataontsika n'Andriamanitra io a io asan'Andriamanitra ataontsika io dia tena tokony ataontsika sisy rehareazontsika irehariahany io fa tena ny tokony ataontsika mihitsy ary ny tena olana ary be dia be ny tsy manao zay tokony ataony itsika manao asan'Andriamanitra io zany a tokony ataontsika io
sisy ninona hotakitsika hoe sakoza mananao an'izao mba omeo an'izao teny fikasana tsy voisanao ny anao anatin'ny baiboly homenanao e raha isy ho ravy ty zao tontolo zao ty misy nijaly mandrakizay eto amin'ity tany ty ao amin'ny fahaverezana ny fiainatsy tao ianao efa mpanantenana sady fa iaripetraka amin'i Jesosy anapaka zany mahatonga antsika tena tokony ataoko zao manompo an'Andriamanitra zao tokony ataoko raha tena marina ny mpanompo tsy mahasoa tena mbola tsy mety zao ataoko zao tamin'ny herinandro izay mivady ny dinika momba ny asan'Andriamanitra mbola tsy tenenay anareo le izy fa mba ataontsika surprise sady mbola eo andala petretana an'le izy zay fa tena tiana hitarina zao asan'Andriamanitra zao tena tiana hitarina zao asan'Andriamanitra zao eba nisy fotoana moa tsika nanitatra asa tany Madagasikara fa ny tena marina mbola misy zavatra tena tiana hiatao ary tokony atao zany akaiky Jesosy tsy ampy ty hita hoe tsy ampy zao zavatra ataontsika zao fa mila zavatra mbola tokony hanampinana izy ty fa na mbola vitatsika koa zany de normal be tsika mbola hiteny eny mpanompo tsy mahasoa fa ny tokony nataoko ihany no ataoko alleloia za te teny aminao androany mampahery anao fomba tsika ngelavana jerenao isika mpanompon'Andriamanitra de zatra n'io zavatra io manompoa mandrapinako sisytroko rehefa vita zany fa mahazo minina sy misotro anareo hoe tsy nanty teneniko ty nareo fa izay mpitondra bavaka anareo reo nareo mahazo valim-bavaka voalohany ohatra marary zay nareo mahita mavaka pasitera fa tena marary misy zany ny adoha raha tsika hivavaka Jesosy hitanao zao tsy fahasalamany ara-bavy ty vavy anarany Jesosy de izy amizay nao manao anao zao tena efa maivamaivana pasitera tonga ny apiso fonahitra n'Andriamanitra pasitera fa tena sitrana alleloia vonahitra ho an'Andriamanitra inona nahazo any Paoly rehefa Korintana faharoa mba nangataka Paoly Korintana faharoa toko faharoa amby folo ony ten'Andriamanitra dimy fafito ary fanao irehare noho ny abetsaky ny fanambarana de nasiana tsiro tamin'ny nofo de iraky satana mely ahy fanao ireharea narary zany izy ary zany nangatahako intery tamin'ny tompo mba ialany zany amiko nefa hoy izy tamiko amponao ny fahasoavako fa neraky de tanterahana amin'ny fahalemena ny valim-bavako Paoly zany teny ampanao fotsiny ny fahasoavako mandehana fa zao ny fahasoavako ny manarona io mety tsy mihina reo tenako misy possible misy pastera nareo entina bavaka sitrana fa misy pastera marary mety taizana retana fa tsy miteny aminareo satria raha miteny anareo de mety ampiembotra anareo za miteny anareo mihitsy manao hoe eto ambavaka ny mpitarika anareo eto ambavaka ny pastera fa ndray nareo mieritreritra hoe rendray fa tsisy ninona olana zony ny fiainany reny fa soavan'Andriamanitra ny ainanay tompo mila ny vavaka reo zay fa i Paoly teny fotsiny azy le ampy anao ny fahasoavako zavy Andriamanitra mba ampitona vavaka olona de zany hoe Andriamanitra ny tena tsy maintsy marary nge zahay mandana fotsiny velona ianao samy mandeha zao fangataham-bavaka de ny olona aloha servenao ianao mi zany fitaovana eo ampilatanan'Andriamanitra ne izara fanampiana zany de misy sponsor le sponsor zany le olona le mpamaty zany maniraka anay mba izana le fanomezana fa tsy anay ny fanomezana Andriamanitra zany amin'ny alalanay mpanompon'Andriamanitra mampitondra valim-bavaka ho anareo fa inareo aloha mihinana vokinareo olona tenyle fanoharana nataon'i Jesosy teo efa vokinareo zay vao mahazo mihinana sy misotro ianao nefa inona ihany mbola tenen'le mpanompon'Andriamanitra mpanompo tsy mahasoa Andriamanitra ary zany no tiako tenenina anareo diso hevitra ary diso lalana raha misy mpanompon'Andriamanitra
hifaninana mpino ary za koa mananatra anareo nympino aza nyfaninana mpanompon'andriamanitra zany samy hafa ny zavatra omenanareo androany omenanareo androany nareo mbola tambatambany zany fa ny olona takandro petera taka ny olona rehetra zay efa nahita ny tompo olona efa miara-dalana amin'andriamanitra hoy le lehilahy anankiray tezitra izy nandeha le zanakadala de mena ny anjara fananana verina avy any koa mbola naminona omby matavy zanak'omby matavy tezitra izy longolongo be izy to ivelany tao andro dada koa io ihany olona efa zaza maditro mbola io ihany no mena izy dada vianao aty fa maninona ianao ny tezitra lika toko fatimy amby folo raha hititsika zay mahafinaritra tantara lika toko fatimy amby folo andiny fatimy amby roapolo fa tany atsara le zanany lamatoa ary nononody izy mby teo akaiky ny trano dia nandray zava-maneno sy di ary nianitra ankizilahy anankiray izy ka nanontany ny antony zany ale ankizilahy nanao hoe tonga ny ralanao dia namonony zanako mba mifandray ianao satria efa tavenina somatsara efa ato amin'izy andiny fahavalomby folo dia tezitra izy ka tsy nety niditra ary nivoakarainka nampandroso azy fa izy namarika anao tamin'ireny hoe indro za ely zay a no efa nanompo anao teto ohatrindakety misy sady mihefinefina kely nyantady tantata za eto foana nge tady alleloia zay ely zay efa teto foana ozy izy nanompo anao tsy mbola nandika nydidinao na tendray mandeha akory azy nefa za tsy mbola nomenao na de zanak kosa aza mba efa nikome amin'ny sakaiza fa raha voatonga kosa izy zanakao io zay efa nandano mifananao rehetra tamin'ny vehivavy tsany de namono ho azy zanakombona fahy ianao normal sa tsy normal ny réaction an'ity lehilahy ty tena normal endry dada koa de olona sasa maditro io foana de fo mangataka de mena de lasa ndray mandeha de miverina de raisina de aminona omby zany efa ety foana isanandro avy taiza atao avy nandeha niasa tany fa laza ten'andriamanitra le avy tany atsa le zananylahy io avy niasa ndray avy nanao lavia be mihitsy miverina avy any mbola nahazo peratra de nahazo kapa de nahazo akanjo de namonona omby de nanao fety fa le ray avaiza avy niasa tany nanao endry be izy a izy tsy naka ny anjara fananana tsy nandeha tany vehivavy janga fa nanompo an'le rainy teo foana de mba nalahelo kosa ary izy niatsika ny ampony eny ny dada kosa raha nga tena ohatrany tsy rarany kosa ny ataony dada de inona zany no mba ana ozy izy ny dada ny aza malahelo zanak kosa ve tianao voloko aminao tsy mendrika anao zany izy izy ny dadany zanak kosa ve mba tedavinao ho vonoko anao fa tsy fantatrao rehetrarehetra eo fa nomeko anao daholy alleloia ryavana ny fanjakan'andriamanitra mihitsy ika ryavana nampanantenan'andriamanitra tsika tsy lavitra tsika ny fanjakan'andriamanitra ryavako a aza malahelo amin'ny valim-bavaka zany ianao aza miady ny anjaran'olona amin'ny valim-bavaka zany anao eto am-bavaka ny olona de mifaliny soran'andriamanitra fa nampiasain'andriamanitra ianao de ndavy andriamanitra de ninazy le mivany aiza ny ana fanjakan'andriamanitra raha maresy ianao iara hipetraka amin'i jesosy hanjaka mandrak'zay misy geravana olona de efa tena zatra ny zanakadala io misy de makatoerany zanakadala isanandro lasa de miverina de mifona tena eny tsy mendrika na te zanako angamba hoe mba tahely eny de mena kely de andeha kely ndray aloha fa tsy fidiny anala izy fa misy zatra lasa ndray misy eo mongo mihitsy asan'andriamanitra didin'andriamanitra laninao tamin'ny didin'andriamanitra ny fatanranao sy ny boteanao tsy hitany olona laninao tanaty zipo lava sarindorana bavy any fa za te hiteny aminao tsy matiantoka ianao misy nampanantenainanao misy fampanantenana nomenanao misy olona tsy azo ampanantenaina kory ngeravana misy olona tena mifatatr'andriamanitra tsy inona anao ampanantenana alao de ny ety meko ny valim-pitiary iny amin'lainao peratra kapa lamba tendanany ray ary fa misy olona mena fampanantenana fotsiny hitanao ianao iaranjaka amiko de inona ny eritreritsika mieritreritra nitsika e jesosy ataoko ty satria zao za te iaranjaka aminao
ianao za mety zany hoe manao ty asan'andriamanitra ty isan'andro dia miandro valim-bavaka foana hoe inona tompo vita iny herinandro fa inona ary zany mba menao anay fa herinandro be zao na vavaka fiabenana tsy ry havana misy fotoana teny mifanareo misy fotoana reraka misy fotoana tadika vita ny asan'andriamanitra amin'ny arivo fa reraka fa misy fotoana nanivadika rehefa miteny andala matory fa tsy andala matory tena hita hoe reraka fa ohatra misy azy zay kely zay ato anatiko fa atory efa tena hoe tsy ianao ohatra misy merdika kely tamiko zany anatin'ny ray any koa ohatra merdika ohatra ny tena misy erijika be tamiko to dia misy energie be tamiko zany hoe tonga dia venomiko reny fitaovana rehetra misy fandarantsika zao ny alleloia ina ary no atenaiko amin'io ny rapitsiko zany efa milamina ny sakafo hoanay menakavy ve ry havana tsy gestionnaire ny bankinay mandamina zany ny hoanay rariva ndry tsy mangatahana ntsony zany ry havana ny mandrakizay ara ry havana mpanantenen'andriamanitra hiaranjaka amin'i jesosy dia zay sakafo rariva ve dia hanao asan'andriamanitra vo anantena azo an'iny manao an'le asan'andriamanitra satria za teo velona mandrakizay ny sakafo zany tsy vorona ry havana amin'ny sakafo vorona azy amin'ny sakafo io zao ny hazo rehetrarehetra ivelona eo fa nomboka mitsirony ny raviny nefa hazo zavy teo adin'andriamanitra hotahiny tompany ianao mbola ho avy anompo an'andriamanitra amin'ny taona maro tsy voatanisy eto ane ianao ry havako tianao jesosy ambony be ny zavatra takaritsika miaraka amin'andriamanitra ambony be ny zavatra takaritsika miaraka amin'andriamanitra tsy ny fanaovantsika asan'andriamanitra mifidianantsika ny famondrapon'andriamanitra sy ny fitiavany fa manao an'izany tsika satria tokony ataotsika izany enina ambe folo taona zay ny tanitra sabata androany tokony ataonay zany ezaka dia amin'ny fahamasina zay mandritry ny herinandro tokony ataonay zany anao asan'andriamanitra zay mandritry ny herinandro tena tokony ataonay zany ary mbola mpanompo tsy mahaso foana ary tsika fa ny ataontsika eto dia zao mitazona satroboninahitra mieritreritra lefa mpanantenana fa raha maresy dia avela ny ara-mipetraka amin'ny ambony seza fiandrianany tsika dia mieritreritra an'izay afaka roapolo taona mbola tsy tonga jesosy aza vela voafafo anatin'ny sainao dia ataontsika le ira hoe aza kosehana ny anarako sady miaraka amintsika eto ranampavianitra fa tsy ary voankazo manokana mihitsy mantsy zay iry zay ranampavianitra raha mbola ao izy a raha tsy aotsony izy dia mbola hitany fandarinetany izy rehefa avy ao dia ataontsika izany jesosy aza kosehana ny anarako aza kosehana ny fampanantenana alleloia fa zay te ahitanao zay tena mbola te ahitanao te hizara amin'ny olona fa nahitany tompo zay androany raha miala eto ianao androany dana mba mizara amin'ny hafa dia teneny takamaria magdalena hoe efa nahitany tompo zay hotahiny tompo any antsika tsirairay avy hivavaka tsika avy hatrany alleloia Thank you.
anandratra anao. Jesosy malalo. Zany no iranay Jesosy aty ampamaranana ny titoriteny ity Jesosy ahy. Zany no iranay Jesosy. Halleloia. Azakosehana ny anaranay. Ampy anay. Inona ny angatanay mihoatra noho izany Jesosy? Inona ny mbola mety hitokina zavatra hafa Jesosy? Fa raha tsy ny anaranay voasoratra hiara-manjaka aminao ve? Zany ange Jesosy ny tanjonay. Zany ange Jesosy no fanirianay Jesosy malala. Tario lalana izahay. Aza velanao miala amin'ny teny fikasana. Fa tario lalana isan'andro isan'andro. No ny ten'Andriamanitra ravana any amin'ny Korintiana voalohany toko 5:7-8 hoe miorena tsara dia aza miova. Halleloia. Jesosy ahy. Nizaniza tonga hatrizay androany. Ampianary orina tsara zay tsy ova. Ampianary zay orina tsara tsy ova. Fa raha miova zay dia fotsitra le teny fikasana. Lefa natenainay hatramin'izay. Lefa tena hoe nampanantenananay hatramin'izay Jesosy malalo. Aza velanao iova izay. Tario lalana izay. Ampaherezo isan'andro isan'andro. Fa vonina tsy iova zay. Iorina mandrakariva izay. Satria fantatray Jesosy. Fa tsy ho foana tsy akory. Izao fikelezanay nao amin'ny tompo zao. Lasa 9 taona Jesosy ahy. Isorana anao. Ahoana moa tsy isoranay anao Jesosy raha nisy ny olona mety niarana lompo an'Andriamanitra taminay mety 2 volana 2 taona. Dia efa tsy aotsoky. Ahoana zay tsy deranao. Raha 9 taona androany zay mba mitandrina n'ity andro sabata mahafinaritra fafinaretana ity. Apetrako aminao ny taona manaraka indray Jesosy. Tsy angataka zavatra be aminao zay. Apetraka aminao ity taona manaraka ity. Amin'ny herintaona tahaka izao. Mbola hoeto indray zay hiteranao. Mbola eto indray zay ankalaza anao dia amin'ny voninahitra anao. Dia mbola navao ny fanekena eto indray amin'ity androany ity. Jesosy io. Tario lalana izahay. Araka ny hirana ataony eto tokoa Jesosy hoe osange zay raha miaraka misaraka aminao e. Aza vera misy na dia andro ray. Na ora iray. Na minitra ray isarahanay aminao. Fa very zay raha lavitra anao. Indreto zay mbola miandrandra ny teny fikasanao. Miandrandra fa hiara-manjaka aminao. Raha maharesy izay. Avaiza moa ny fandresenay fa tsy avy eo aminao ihany ve Jehovahandriamanitra. Fa tario lalana izay tsy ala. Afoy anao, na asaraka anao, na dia kely aza. Tario reto mpanomponao izay manaraka reto tompo Andriamanitra. Androany zay nizara tamin'izy ireo fa tena nahita ny tompo tokoa zay. Dia mba ho vavolombelonao ireo olona rehetrarehetra izao. Mba hizarany amin'izay misy azy ihany koa iteny hoe mba nahita ny tompo koa zay. Jesosy io, tianay ianao. Tsisy tianay ohatra anao. Tanatin'izay 9 taona izay, betsaka ny fitiavana ny ala taty anatinay. Betsaka ny zavatra tianay miendaka ho azy tsy kelikely. Fa lasa ianao ny tena tianay indrindra. Ary lasa ianao rery ny tena tianay indrindra. Ary androany zay mbola miteny aminao fa mbola tianay be ianao Jesosy. Tena mbola tianay be ianao. Ny zavatra mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra ry havana. Tsy mety makaleo. Memamy foana ny fifankatiavana io. Mitombo foana ny fankazahoana-po, ny fifandraisana anaty. Halleloia.
dia tehirizo izay Jesosy. Manana ianao any tokantrano any amin'izao fotoana izao etaeta hoe za Jesosy te hifankaty aminao. Za Jesosy tena mba te ho takan'ilay zanaka anankiray endry. Ilay nitony asa tany an-tsaha foana. Fa izy ka ny tena tompony arena rehetrarehetra teo amin'ny tanàna io. Efa nosoratana ho antsika ny fanjakan'Andriamanitra. Nosoratana ho azy ianao ny fanjakan'Andriamanitra. Efa fon'Andriamanitra nanolotra an'io antsika. Mijoro tsara. Mirena tsara aza miova. Mankatoava foana an'Andriamanitra. Zao foana teniko manao hoe na ianao rera sisa miazakazaka, miazakazana. Na ianao rera sisa ny anompo an'Andriamanitra, manompo. Na ianao rera sisa ny tandrin'andro sabata, mitandremo. Na ianao rera sisa ny ogaoga hivavaka, hitady an'Andriamanitra amin'ny fitiavana, dia tiavo izy. Na ianao rera sisa ny tia an'Andriamanitra, tiavo izy. Jesosy nanome toky antsika, fa raha maharesy tokoa tsika dia tena hiara-manjaka aminy. Anao Jesosy ny voninahitra, mehoery izahay, mehoery ahafahanay manohy ny azakazaka, fa lavitra ny lalanay. Matoky anao izay. Arovy ny tsirairay avy, arovy amin'ny asany maizina, arovy amin'ny fangatsiahana, arovy amin'ny fiverenan-dalana, arovy amin'ny fahavaribarianana, fa te andresy izay. Misaotra Jesosy io. Alleluia. Amen. Ampanosotsika hivavaka amin'izao fotoana izao raha nabavintsika Anitra Clarisse. Misaotra pastora dia manolana fiadana Jesosy ho antsika rehetra. Ten'Andriamanitra manao hoe mivavaka aza mitsahatra. Kondahorintsika mbola hiaraka hivavaka amin'izao fotoana izao. Ry Jehovah rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Ohatra sy mankasitraka anao hatrano izay tompo ny amin'ny fahatsaranao sy fifatompianao. Fa tsara ianao ary fahamanana. Ohatra anao izay tompo malalany amin'ity sabata masina ity indray. Ohatra ny amin'ny tombontsoa sy fahafahana lehibe izay menao anay Jehovah. Afaka hiseho eto amin'ny fanatrehanao amin'izao sabata izao indray. Misaotra ny amin'ny teny rehetra izay nampitondrainao ny mpanomponao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra na fandara-potoana rehetra teto tompo malala dia hisaoranay sanomezanay voninahitra anao izany. Ianao tokoa tompony efa nilaza fa manao zavatra ianao raha tsy efa manambara izany amin'ny mpanomponao. Ilay tarika ny olonao, misaotra ny amin'ny mpanomponao rehetra. Misaotra ny amin'ny nampiasaonao azy ireo, fantinao ho amin'ny fitahiana ho an'ny olona. Misaotra ny amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana izay toriana ilay mpanomponao rehetra hatrany hatrany. Misaotra ny amin'ny fahendrena izay menao azy ireo, tompo fantatraisa fa ny menao izy ireo. Menao izy ary mbola homenao hatrany hatrany izy ireo tompo. Amin'ny fataterahana ny asa fanompona izay napetraka eo ampelantanan'izy ireo ity. Ankehitriny izy iray manambara ho reny izao tontolo izao tokoa. Indreto izahay iray miara-maheno izany. Efa nakapy, efa nahita, efa niona taminao izy Jesosy. Efa nasehonao ny voninahitao izay malala ny somasoky izahay fa mbola anao miorina ny efa nataonao azy. Mbola mimeno anazy amin'ny hery mitandrika ny fahasalamana, ny afisaina ny amin'ny fahendrena fiavidanitra ianao, ny fotoana manaraka indray. Ho amin'ny antsika rehetra izay mety ny mitony ianao, ray malala ampitomboletany ny olitra sy ny fahasavanao amin'izy ireo. Indreto izay mpanara-diaka ireo. Indreto izay mpiara manompo miaraka amin'ireo. Indreto izay ilay mpiara manaraka ny fandadana miaraka amin'izy ireo. Ankehitriny tompo malala. Indreto izay manaraka ny tany, manaraka ny dian'izy ireo akatapy izay, nefa avatoa amin'ny herinay, toa amin'ny tanjatrainy, manaraka ireo, toa amin'ny fanahinao izay mitarika rehetra rehetra. Oka hitany voninahitra sy ny fahasaranao Jesosy malala ny tsirairay azy. Omeo anay ny fony saina ny fahalalana rehetra dia ahafahanay mahita an'izany. Oka ho fankatoa, oka ho fanatanteraka, oka ho ilay teny manadio. Ampianaro anay ny andina sy ny malalo ny zavatra rehetra izay mitsako eo amin'ny fiainanay,
Você yang no você ai angin ayang sampai no akan itu sen sama sini no saya ya oke sini semua baca akhirnya naik kita baca malam kita tuan naik oke naik channel itu kita macam sahabat sama American dia itu satu zona peta top pasal lagi oke umpanom sama kemarin satu lagi umpanom yang wetah umpanom numpak pelayan tu, mesti nak tumpu malada le, mana ni tu amarunga wasangan, itu alamar wasangan itu. Pertama kali alamar, itu pun na siapa nama panu no, atau tu tapi kan selera panaskan. Aku pengen cakap sama saya saya bermalu. Nona sama na para pasal ada itu sebab ya, itu macam kita sama kita cakap na sambil ini fungsi apa itu untuk malu. Mari kita sakit no, atau kita itu cuma sensasi sesuatu yang kita tidak kami san. You be super wonderful time say to focus na mina takin tak you put semangat takin kita kami kerja dari itu mampu sofa dari itu menarikan sofa dari itu kalau aku sih sebentar nanti raya jadi no right ya jadi kita sama saya maka kita kan juga malalan ang perpas kita resmi pada saat haleluya amen haleluya sisa sangkala tanol papang banyak chat penatian kotan chat one at dan itu naik dan cara lawan nanti kalau Cina untukikuan cara nanti itu masuk atau Cina kita ramah listrik akhirnya kalau kita mengenai mengenai yang kita sahabat dan itu semalam itu kan kita ini dia masih ada, mereka masih panen, bola itu naik komen yang upono, itu apa? Nanti apa itu polisi, nanti ada kalian yang ini bola, nanti ada macam ni, itu sudah kalau sampai ke mana orang yang lupa, mesti nak pasal yang mana Dalam itu, apa? Ini kan apa dokter? Kita dapat itu ada dokter pasal dan dokter itu kita. Susu kita itu ada ya. Nama kita berarti itu. Tapi kita nama kita itu. Nama kita itu. Kita Ketika kita sedang bukan, aku sedang sakit tertutup dengan macam yang berbeda. Apa yang boleh masuk tertutup? Apa yang belum tahu tapi kita harus menentukan kita tertutup. Tersurat untuk Tuhan dan punya setiap itu. Insan berapa Tuhan itu pada saya lihat posisi dia lepas sampai itu juga itu sampai menos konduktnya kita nanti menos cepat kita nanti apa yang apa sih itu kita ada kuda apa kamu kita tuh kita tuh kita nanti saya panik pasti tersebut Pergi memang tidak itu macam tersebut tersebut ataupun saya yang berkontes itu memang tema juga direct yang saya yang ini nanti itu begitu bahasa kita memang itu apa binambo
Amen. Atin yung beta na sinagit mo na mapagkirma. Ibigyan ka ba at tawag ko na sa tayo. Ang sasalitan, salitan, sasalitan, isang sagat, ay mag-ito. Yung pinatawa mo rin ako, Hallelujah. Alleluia, makasitraka indrindra ny anabavy anitra klaristsika fambazana fitahina sy ranabavy ery karaka tao anatin'izay vavaka matsiro amin'ny fotorito zay. Efa lasalasa ny fotoanantsika andriamanitra manaka masaona maro fitianareo dia andao arytsika hiditra amin'ny fiderantsika no hira fiderana vitsivitsitsika irahantsika amin'ny groupe zay maharesy ao anaty zoom moa tsika rehetrarehetra ampiarahantsika amin'ny groupe zay maharesy irahantsika anatin'ny nareo mpanaraka ny fiderana zay ataontsika eto androany. Andao ary hiditra amin'ny fiderantsika fiderana vitsivitsy maraparanantsika ny fotoana satria efa lasalasa ihany ny fotoanantsika. Ndao ary ny amampionina, ndao ary hiterana azy. Hallelujah. Zay hira fanokafana anao hira hafitsika aorian'ny tiry ty Alleluia. Aorian'ny tiry ataontsika ty
dia afaka mangataka hira nareo tahaka ny mahazatra anao hira reny atsika miaraka amin'ny groupe zay maresy a dia ao anatin'izay hira zay nareo afaka mangataka hira ka zay hira roa tafiditra voalohany angatahanareo a ao anatin'ity ty zany a zay hira anankiroa voalohany misy mangataka eo no ataotsika hira fiderana mihetsiketsika no angatahana mba ho ataotsika ao ary tsika rehetrarehetra vonina daholy a eo ary groupe zay maresy rana paviaina ao apari ao mianaka amintsika voalohany halleluja maheny aina afaka mangataka hira amizay ary nareo a zay hira roa voalohany miditra eo matasika ao arinazay erika eta frantsa ao arenao erika raka Bavlinao Suzanne wa Suisse miaraka amin'ny Gabriel kely halleluja Lina eta frantsa halleluja Yesu mfadi miaja fiala ao ifato eo miaja fiala halleluja soka Jesus halleluja Rana Pablo awa pario Rana Pablina lama keli Tedanela awa Bensica awa Bensica tika tau halleluja amen Yama Koeti halleluja Ranapaviama ny namarana azy teo a Ranapaviama ihany koa no Tsy mihetsika mihitsy ny commentaire-ko fa misy olana kely aty aminay a tsy mihetsika mihitsy ny commentaire aty aminay aty tsy haiko na avy amin'ny eny avy amin'ny Facebook fa tsy haiko e fa dia tsy nahita fangatahana hiry zay fa miraikitra ohatra tsisy commentaire tonga mihitsy aty aminay a asany ianareo fa Jesosy reharehako zao rehetra hitako teo Jesosy reharehako ihany zao dia tapitra teo ilay commentaire tsisy tsony tsisy hitako tsony ndao ataontsika ary Jesosy reharehako a dia zay hira anankiray misy manaraka ao aorianan'izay a no ataontsika ao aorianan'izay a Jesosy reharehako teo amin'ny antsika no nijanona fara teo ao Koety a dia ao ihany koa nanomboantsika azy eo ary eo Ranapaviama
Haleluya. Apa nama Yesus? Mana bapak wala ko wadi. Isang tuturi. Wala. Surabaya. Awas saya malu. Haleluya. Desde Bapak Pusat atas nama Rifah, Dr. Jana kata kaira. Darah semua. Haleluya. Ini tidur kaciri. Haleluya. Yang Sarlita Betugulau. Haleluya. Haleluya. Sosa Nelson Nilcika. Sangat lovely. Atau Fransa Tentu. Lovely Tina. Lovely. Haleluya. Wala magbayar suwa ni Tali. Ani Tali ang kay kamera si Sasa Dr. Jawa. Oh, ate. Haleluya. Santiana. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Kita cari main hati. Cisma rumah kan je. Cisma rumah kemari soa. Karena lewat. Kemari soa. Hari-hari kenawe. Yo, kasihnya sama tadi so. Kata-kata Lara. Oh, ade. Erika. Haleluya. Haleluya. Teo amin'ny zivady mijanona farany teo amin'ny zivady manomboka mihaja siana. Ty tena maraparanantsika ny fotoana angamba any an-danitra any nangatahandrana bavianitra le vahintsika androany. Haleluya. Atolotra vady irany arana amponan'Andriamanitra tokoa zany nitsinjatsinjaka mihitsy ny hirany zany. Atolotra fitiavana be anareo menakavy kely ranabavy l'olona Rufin sy nareo menakavy kely tahiny tompo daholo ndao azy any an-danitra any. Mihaja serany namarana azy dia mihaja serany anoka. Serana izy mivady Haleluya. What's meant to take?
simse Jesús me fonda caranita Anandita Amin malau tatman suje Etite mandamu yang simse Jesús me fonda caranita Anak yanane kanata Yamarida Jesus Jesus ya Timisa tagalu kana It's the from a moon and the coca. There's no sign in the from Caracas. If I'm on the hotel, then I need time to do my own in from my Arabi Saudita there's no sign in the from Caracas. If I'm on the hotel, there's no sign. Mirina Marisa Mirina Haleluya. Tampoka mihitsy lehilahy. Haleluya. Sotran'Andriamanitra tamin'ny fataterahany fotoana isaorana ianao Jesosy fa zao rehetra zao totosa tena ny fahasoavanao reriany. Fahasoavana avy aminao Jesosy nafahanay nanatotosan'ity sabata ity androany. Tahinao ny connexion-nay, tahinao ny fitaovana, tena feno fifaliana zay. Tena feno fifaliana zay ivoaka amin'izao andro sabata izao ary tsapanay hoe tena fahafinaretana Jesosy any. Dia misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra satria ianao no ny tantana. Itaio ary tsirairay avy, ianao hitahiriny rehetrarehetra indray amin'ity eny amanay ity. Pereka aminao zay rehetra ho avinay rehetrarehetra. Ny asa mandrarà, ny fahasalamana, ny aminay manontolo
dia amin'ny herin'ny androany tahaka izao ndre mbola ioneto indray izay rehetrarehetra eto akamamy an'izany tsiro ny seza fiandriananao Andriamanitra. Dia raha laza sotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Tapitra ny fotoanantsika. Manome fotoanantsika amin'ny alatsinainy maraina amin'ny 7 ora. Miaraka amin'ny mampionareo anaty vavaka maraina amin'ny 7 ora sasany alina miaraka amin'ny tenako anaty vavaka fiambenana. Mandra-piatongan'izany nefa dia mandeha foana ny Aki Radio antsika. Aki radio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao mienino an'izany radio antsika mandeha andro manalina misy totoninsaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra amin'ny fito ariva misy toroteny foana dia manasanao samia tahiny tompo dia bonne semaine daholo dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Amen.